nay mihitsy ianao fa amin'ny fotoana rehetra dia eo foana ianao nandefa mifanahinao ianao ho mpanitsy anay sy mpampianatra anay mpananatra anay mpisovavana Andriamanitra ampianaro sy Andriamanitra hijoro amin'ny fahitsiana hijoro amin'ny fahamarinana andeha araka izany teninao izany Andriamanitra hoe manakaiky ny olo marina ianao Andriamanitra aoka izay Andriamanitra tena anao fiderana vokatry ny fo efa voasedra Andriamanitra fiankovana vokatry ny fo efa tafaraikitra aminao tanteraka Jesosy Kristy aoka ny teninay Andriamanitra tsy teny ivelany fa ka ny teninay Andriamanitra le teny vokatry ny fanananay fotoana mangingina miaraka aminao Andriamanitra araka ny teninao Jesosy Kristy izay milaza amin'ny Jona 2:9 milaza hoe izay hitako tamin'iraiko no ambarako Jesosy eo aoka izay hitanay tsiraray avy aminao Andriamanitra no lasa fitondrantenanay isanandro amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay alleluia amen ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao alleluia amen alleluia ndao atao tsika mafy any izany tehaka izany androany dia ndao ifampijerytsika dia ifampizara fifaliana kely alleluia ny fahavelomantsika dia mariky ny fahaveloman'ny Andriamantsika amen iankohakitsika hitsaoka azy androany fa ndao hiditra amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ndao hiditra amin'ny vavahady amin'ny fifaliana ndao hiditra amin'ny vavahady amin'ny dia amin'ny ika aoka tsy fantoka amin'ny zavatra afa-tsonysika androany fa hisaotran'i Jesosy manokana ny amin'ny fanasany ary ndao tsika hiteny mafy androany hoe Jesosy famindramponao no matoy izao anay ndao veritsika anao Jesosy ny famindramponao no matoy izao anay ny fahatsaranao no iainanay velona izahay satria velona ianao amen ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy ndao ataontsika ty iry ty Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dia aoka tena ho famarinana ho antsika izany hoe tsy ny fihazahantsika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany dia ndreto indray tsika asianao tonga eto an-trano tonga eto amin'ny fanasany androany dia ndao hidera azy androany amen. Nous te louons.
isanandro tsara ianao isanandro isanandro tsara ianao hey isanandro isanandro ambarao ihany hey tsara ianao isanandro isanandro tsara ianao entoko Jesosy tsara loatra ianao satrinay Jesosy andisy ilaza amin'izany amin'ny androm-piainanay amin'ny olo-pantatra rehetra tiana ilazana an'izany hoe tsara ianao Jesosy ary izany indrindra Jesosy ny anokananay indray ty arivo ty tompo tonga eto izay tokana hitady ianao tsy hoe tsy mandalo zavatra e Jesosy fa fantatray fa mihoatra lavitra ny nataonao anay ka androany izay Jesosy dia hitodika aminao hifantoka aminao hifantoka amin'ny fiandriananao tsy hangataka an-dranomaso hoe ataovin'izao zao Jesosy fa misaotra anao amin'ny zavatra rehetra tonga eto izay Jesosy ankohaka hitsaoka ananja anao ary anipy ilay satroboninahitra ilay maizy anay ilay heverin'ny olona fa maizy anay ilay heverinay fa maizy anay Jesosy tsisy hotazominay androany fa ny momba ny tenanay rehetra dia ho aterinay eo apototry ny azo fijalianao satria ianao no mendrika ianao no marina ianao no masina ary anao raha teo izay Jesosy raiso Jesosy ny fifantohanay rehetra io izay fanamasina tara io izay tsy jery zavatra hafa tsy zarazara ny fisainana fa tena hitady ianao ao anatin'ny fo madio anatin'ny fieritreretana madio Jesosy izany no ahafahanay manakatra ny lambanao androany dia iona aminao izay Jesosy aoka tsisy asakana anay iona aminao androany tokana hitadinao dia hoany amin'izay misy anao asandratro ny tanako hoany aminao dia hikasika ny lambanao ho amin'ny fanatrena tokana hitadenao dia tokana hita
Jesosy ny fiderana iandriany Jesosy ny fiankofanay ianao ilay Andriamanitra matoky sady tsy manara anay no vinanao vina mety tsy takatray tsy takatry ny sainay indraindray ny fitondranao ny fomba fitondranao Jesosy fa tsy midika akory izany hoe tsy mety fa izay rehetra ataonao Jesosy dia mahasoso mahatsara anay ianao ilay miteny aminay hoe tsy fahafatesana ny antony izao fanehoana ny voninahitra ampianary izay Jesosy tsy hidongy atakatra ny fomba fitondranao fa ampianary izay ahisaotranao sy atoky tahaka anao ilay mahatoky ninninona mitrango ny fiainanay satria ny fiankofana marina Jesosy tsy ilay mitady fanazavana lava hoe ahoana ny antony fa ilay mandeha fotsiny mahatoky satria miteny lavitra ny fitiavanao anay sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy tikanao tompo tsy mba mafoy ay famindram-ponao ny tananao no mihazona ny fiainako ny maraina vao mifoaho mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao tikanao tompo tsy mba mafoy ay famindram-ponao ny tananao mihazona ny fiainako ny maraina vao mifoaho mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao atoky anao teo amin'ny fiainako nasaonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao tiako ny feonao tiako ny feonao mitondra ay mamaky ny afo nanatiany azy akaiky ay indrindranao fantatrovyanao aiko sy sakaizako Jesosy io hoiraiko ny hatsaranao
Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Chantons-le encore. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai La bonté de Dieu. en tout temps. Je chanterai la bonté de Dieu. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, 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 oh. Dieu, tu es Oh oui, le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand Oh bien. oui, Seigneur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, Seigneur. Près de toi. Kinanifu arenaku sifananaku Jesosy ianao nyandrakinanifu ranilanao no matsaray Tompo ianao Jesosy ianao no andriakinanay Jesosy andriakinanay Tsika tiaka mafana Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady. Ia tonga amin'ny fotoantsika araka rehefa fantatrareo zany hoe anaovana fitsinova volombelona merenana ny voninahitra any amin'ny Jesosy dia ity misy ranabavy anankiray hitantara izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nijoro volombelona eto momba ny fianarana ilay izy nankina tamin'i Jesosy dia nisy concours natao dia be da be ny ankizy mpifaninana dia anefa ny vao manomboka ilay izy dia efa misy zavatra mikatso, misy zavatra ohatrany hoe misy zavatra adino dia raha ny espoir amin'ilay izy dia ohatrany hoe kelikely ihany fa nankina tamin'i Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tafiditra tamin'ilay concours dia manarak'izay koa tamin'ity herinandro ity nisy zavatra very dia mila manao déclaration amin'ny polisy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa niala ny aloha ilay panika hoe zavatra very dia mipanika dia misaotra an'i Jesosy koa fa nandritra ny fikarakarana ilay taratasy dia nankasian'i Jesosy ny fon'ilay polisy izany hoe raha tokony ohatra izao hoe mandoha vola bebe kokoa dia anankiray ihany aloha dia izay dia misaotra an'i Jesosy. Alleluia. Tafiditra tao amin'ilay concours izy dia nanahoana ny valin'ilay concours izay angamba. Firy sur firy hozy izy pasteur Franck. Tafiditra afaka 26 sur mahery be. Tafiditra natao 26 premier. Ia, andaontsika itiaka mafana Jesosy dia asaika ianao hitsangana andaontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony ten'Andriamanitra moa miteny hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka dia na fianarana io na fikarakarana taratasy io rehefa manankina amin'i Jesosy tsika hatramy majinika indrindra
dia Jesosy manokatra lalana ary mampahita fitiany amin'ny dingana rehetrarehetra sandrato ny tananao manasanao hitsangana dia ndao tsika hisaotra ny Jesosy. Misaotra Jesosy any amin'ny fampahitana fitia, misaotra ny amin'ny fikarakarana, misaotra ny amin'ny fanavahanao ny zanakao. Misaotra Jesosy fa ianao no ambadika izany ary ianao no manao ny asa, ianao no mikasika ny fo, ianao no manome fanamasina an'olon-tsaina ao anaty examen. Misaotra Jesosy fa afaka soamantsara tahina. Misaotra Jesosy ady averina any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Androany izay Jesosy dia mankasitraka ny amin'ny fitondranao anay zavatra rehetra izay nataonao tamin'ity taon'ity teo amin'ny fiainanay tsirairay avy, fa rehefa manankin'izay dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Averinao any aminao Jesosy ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika anatin'ny fanomanana. Alleluia. Ndao tsika mbola hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ihany. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola isan'ny velonaina tonga soamantsara andray ny teninao. Misaotra anao ihany koa fanamasina satria ianao no mametraka ny teny ao am-bavako. Misaotra fa ianao no nisafidy dia ianao no nahatonga anay tsirairay avy tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Andao nge raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 13:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Amen. Tena mila misaotra an'Andriamanitra tsika satria sokafan'Andriamanitra foana ny masom-panahintsika, masontsika amin'ny maha-olombelona tsika, ny sofintsika sy ny sofim-panahintsika mba hahafahantsika mandray tenin'Andriamanitra. Saotra tsika satria mbola afaka manome voninahitra an'Andriamanitra eto, mbola afaka miona amin'Andriamanitra satria ozy izy hoe raha misy mivory ozy izy 2 na 3 dia ho voninareo. Mihoatra ny 2 sy 3 tsika eto tena sura fa eto ampovoantsika Andriamanitra, eto amintsika Andriamanitra, ary makasitraka ny amin'ny famindapony ihany koa satria miavao isa-maraina izany famindapony izany. Mila ravoravo ny fotsika mba handraisantsika izany famindapon'Andriamanitra izany. Mbola misaotra ny fanahymasina ihany koa tsika satria afaka ny taonantsika tsirairay avy, afaka ny sokatra ny sofintsika, ny fotsika, nandray ny fanahymasina ho tonga eto amin'izao toeran'izao mba handray ny teny izay noman'Andriamanitra ho antsika. Afahantsika mino ihany koa satria rehefa mandretsika dia tonga finoana ao anatsika izany. Sambatra ozy izy ny masonareo fa mahita, izany hoe voatany masontsika satria nahita, mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mahita ny fomba famindapon'Andriamanitra izay asehony amintsika, ary ny sofim-panahintsika ihany koa dia mandeha. Sambatra koa ny sofintsika satria mandeha an'Andriamanitra, mandeha feon'Andriamanitra, dia aokantsika aheno izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy efa malala antsika fa militsika mahay mandeha an'Andriamanitra sy mandeha an'i Jesosy ao amin'izay sofim-panahintsika izay. Mila manana fo madio tsika mba hifankahitantsika amin'Andriamanitra foana. Fo madio tsy mevitra ratsy, fo madio mety manana préjugement tsika, fa nefa tsy izay ilay fahitan'Andriamanitra an'ilay olona. Mety efa ratsy be ny fahitantsika an'ilay olona, fa Andriamanitra mahita foana hoe misy fahatsarana ao anatin'ny olona anankiray io. Raha vao tafaraikitra amin'izao tontolo izao tsika dia lasa lalidalovana ny sofintsika, lasa mifangaro ny zavatra rehetrika, lasa tsy mahita ihany koa tsika satria takona dia toy ny hoe mikipy ny masontsika. Dia mila mibebaka tsika mba hasitran'Andriamanitra tsika. Mila tena hoe manolotra n'izay mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika aminazy mba hahatonga an'Andriamanitra handray ny fifonantsika. Mila mandray tsika ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mila mandray izany tsika dia mampitoetra an'izany ao am-pontsika mba ho tanteraka ao amin'ny fisainantsika izay tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Mila manana hetaheta tsika mba hisotro teny, mba hitombo kokoa ao amin'ny dingana hitondran'Andriamanitra tsika,
mba ho afaka mandroso bebe kokoa ary sambatra masotsika fa hampahitan'Andriamanitra zavatra izay tsy hampahitany an'izao tontolo izao. Mba hahafahantsika mibebaka satria misy zavatra mety tsieritreretintsika fahitantsika ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany hafa dia mahatonga sainantsika izany. Mila manaiky tsika hitarihan'Andriamanitra tsika, mila mandroso tsika, mila miankina amin'ny Jesosy foana tsika, fa tsy hoe miankina amin'ny tenatsika, mety miankina amin'ny fahaizana sy connaissance izay ratovintsika tany amin'izay lafim-pianarana ara-piainana ny ainatsika. Mila misokatra ny sofim-panahintsika mba aheno izay pitsika ny fanahy masina, mba ahafahantsika manaiky sy mandeha dia misotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahitsy ny tenin'Andriamanitra ary matoky ny asany rehetra. Ao amin'ny Jakoba 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy manekeo izy an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Izany hoe safiditsika ilay izy na anaikytsika na andatsika, fa rehefa manaiky an'Andriamanitra tsika dia manohatra ny devoly dia mandositra izy. Tsy sarotra be ilay izy fa misy safidy ataontsika dia misy décision androsoantsika. Dia ao amin'ny 2 Timothée 1 verset 7 amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Mila tsapatsika izany hoe manana fanahy mahery tsika fa tsy osa. Tsy tokony hampitahoriny feo an'izao tontolo izao izany tsika, tsy tokony hampitahoriny mety zavatra mitrango tsika, fa mila hampaherezan'ilay fanahy izay efa nomen'Andriamanitra tsika sy ilay fitiavana izay efa naseho an'i Jesosy amin'ny fiainantsika, nampianariny atsika ary nomeny atsika mba hahatonga atsika ahony tena, mba hahatonga atsika tsy haniry zavatra tsy napetrak'Andriamanitra eo amintsika, fa mila mahony tena tsika dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay efa atolony sy omena atsika isan'andro. Dao tsika hitsangana dia hivavaka hisaotra an'i Jesosy tsika ny amin'izany teny izany. Ray masina tsara indrindra, misaotranao izay ny amin'ny teninao, misaotranao izay ny amin'ny fitiavanao, misaotranao izay ny amin'ny fanahinao izay mampianatra anay foana, hampahery anay. Misaotra fa tena hoe manampy anay izany fahalalana izany ahafahanay mibebaka eo anatrehanao. Misaotra fa avelanao izay ahalala, sokafanao masonay, sokafanao sofinay mba ahafahanay mihoatra izay mety efa hitanay. Misaotra fa asehonao anay izany asanao izany mba ho témoignage eo amin'ny fiainanay, hahatonga anay ahery, hahatonga anay ahony tena satria mamatsy anay ianao, mamindra fo aminay ianao ary miantra anay ianao satria ianao ilay tena hoe Andriamanitra feno fiantrana. Misaotra Jesosy satria mampianatra anay ho tsotra ianao ary mahitsy ny teninao dia ny asanao ihany koa matoky mandrakizay amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dao tsika hitehaka ndraisantsika amin'ny mpanokon'Andriamanitra. Ataovy mafimafy. Alleluia. Dao tsika hisotra an'Andriamanitra no fofantanantsika any amin'i Jesosy akasitraka azo manokana indray andro any hariva. Fantaro fa ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra dia fotoana rararotana foana isokafany finoantsika sy iraisantsika aminy. Ataovy tena renao andro any hariva hoe izy ny antony ary izy ny rehetra ao am-potsika ao anatin'ity fivorian'ity ary efa tena ao amin'ny fotsika, ao amin'ny fifantohantsika azo antoka androany fa tsy fotoana mandalondalo foana eo amin'ny fiainanao androany hariva. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo mba kasitra azy amin'ny fananao rehetra, ny tsoa ny anarany amin'ny fonao. Aza atao mahazatra ny miantso ny anaran'i Jesosy, fa tena ataovy avy ao anatin'ny fonao lalina, ataovy mavesatra ao anatin'ny fonao lalina, fa izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy dia hovonjeny izy. Ary na izy tena miandrandra ny famonjen'i Jesosy,
dia tsy afaka andiso fanantenana izay misokatra amin'ny fo tena feny fahatokiny izy amaly ny etaetan'izany olona izany androany. Jesosy ho tongeto izay rehetra androany, tonga izay akohaka eo tongotra ao akasitraka sy ny voninahitra anao amin'ny feo fiderana no entinay maneho fankasitrahana avy ao anatin'ny fonay lalina fa manan'izay manana anao. Androany ariva tompo raha ijoro eto ka hampianatra androany dia aoka tsy olombelona tompo no hiteny fa ianao, dia aoka ho fantsona daholo izay rehetra mijoro ety ka ho ampiasainao fa ianao nametraka ny teny eo ambava amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia manambarany sitraponao aminay androany, aoka ho afo ny teninao, andrava norotoro kanota amotika izay tontolo tsy nambolenao rehetra ao anatinay, dia aoka anjaka izay nampaketonay ny sitraponao androany. Tongeto izay manome voninahitra anao mpanetretena Jesosy mba hisandrahata ny anaranao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndotsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo mangataka anao azo toerana. Alleluia. Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Faly ndray mifankahita amintsika androany hariva. Mino fa hitanao manokana Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny androany. Amen. Androany dia tonga antsika ao anatin'ny fotoana fohy hoe ahoana no hitehirizako ny hafanako tsy angatsika mihitsy fa hafana foana sady hirehitra foana. Mandra-piverin' Jesosy. Mandra-piverin' Jesosy. Inona ny zavatra tena hoe mihazona an'izay fiainam-panahiko izay? Ahoana ny fomba ataoko mba hatonga ny fiainam-panahiko tena hoe ho voatahiry foana? Mandra-piverin' Jesosy. Korintiana voalohany toko 5:20 manomboka amin'ny 5:5-7 ka hatramin'ny 5:7-8. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isy ianao hoe atao ahoana ary no fanangarana amin'ny maty, ary tena manao ahoana ny sehoany ry adala izay efa afinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha, ary izay efa afinao tsy dia ny tenan'izay ho avy no afafinao fa ny vo fotsiny ihany na voambary na voafa. Fa Andriamanitra manome azy tena arak'izay sitraky ny fony, ary ny voniny rehetra dia samy omeny ny tenany avy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona, hafa ny nofom-biby, hafa ny nofony vorona, ary hafa koa ny an'ny hazan-drano. Ary misy tenany ny any an-danitra, ary misy tenany ny etỳ antany. Fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, ary hafa ny voninahitry ny etỳ antany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, ary hafa ny voninahitry ny volana, ary hafa ny voninahitry ny kintana. Fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty, hafahafa amin'ny fahalovana izy, fa tsangana amin'ny tsy fahalovana. Hafahafa amin'ny fahambroninahitra, atsangana amin'ny voninahitra. Hafahafa amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Hafahafa tena araka ny fomba naina izy, fa tsangana ho tena araka ny fomba panahy. Raha misy tena araka ny fomba naina, dia misy araka ny fomba panahy koa. Ary arak'izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohan-dana natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany, fa izay mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ary ny olona faharoa dia avy amin'ny an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka izay ny amin'ny tany ihany, ary izay ny an-danitra dia tahaka ilay ny an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, nitondrantsika ny endriky ilay ny an-danitra koa. Fa izao lazaiko rahalahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina anamboarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovany sika rehetra ka hotsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy olo intsony, ary sika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevina. Matetika rehefa miresakantsika mikasika momba ny hoe fahatsarana amin'ny zavatra ho avy ataon'Andriamanitra, dia ny anatin'izaytsika dia tonga dia mandinika isika hoe raha tsy manambady ianao ka maniry ny anambady dia hoe anambady ianao. Raha mahantra ianao ka maniry ny anakarena dia hoe ny hoe fitahian'Andriamanitra dia hoe anakarem-be ahako. Rehefa misaintsika n'izany atao hoe fahatsarana amin'ny ho avy izany, dia mieritreritsika hoe raha tsy hanasa dia manjary hanasa amin'izay.
raha ohatra ka hatramin'izay ny atao hoe tafita dia hoe lasa nanambea dia ohatran'izay le endriky ny fahatsarana eritreretiny saitsika zany hoe le fahalehibiazany hita maso ety ambonin'ny tany hitarafan'ny olombelona ny atao hoe fiainana arak'izay tiany hitarafana azy fa eto Paoly tsy miresaka mihitsy izy mikasika momban'ny fahatsaran'ny tany miresaka Paoly mikasika momban'ny fahatsaran'izay zavatra voaomana lara-pahamehana amin'Andriamanitra sy ao am-pony ho antsika raha mandinitsika ny Korintiana 2:12 dia miresaka mikasika momban'ny enlèvement izy na ny fotoam-pampakarana antsika amin'ny fotoam-panjavonana izay novanantsika hitafy an'ilay endriky ny tsy fahalovana io Paoly io aza moa nilaza any am-bokin'ny Romanina any amin'ny Romanina 9 ny apôstôly Paoly dia miteny mazava amin'ny 9:20 ozy Paoly hoe fataoko kosa izy fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika zany hoe raha miresaka Paoly mikasika momba ny zavatra rehetra mitrangy eto ambonin'ny tany sy mifampahoriana miseho eto amin'ity tany ity dia milaza izy hoe zavatra vetivety zany fa Andriamanitra dia nampanantena voninahitra tsara lavitra ho antsika zany hoe miresaka Paoly ny amin'ny fampakaram-badiny Jesosy miresaka Paoly mikasika mombany hoe voninahitra iseho amin'ilay arivo fotoam-panapahana erana amin'i Jesosy io ilay fotoam-pitsarana erantsika amin'i Jesosy teteny Paoly fa ny voninahitra ho avy dia mihoatra lavitra noho izay andrasantsika ety ambonin'ny tany zany hoe raha mandinika tsika ka misaina tsara ny finoana kristiana dia finoana miorina amin'ny fahatokiana ilay voninahitra tsara lavitra noho ity izay mandalo ity rehefa mandinika tsika ny fahavononan'ireo martiora n'olotra ny fiainany ho fatiny amin'ny filazantsara dia mahita ianao hoe fa hery inona ny ao anatiny mahatonga azy anona fomba fijery hoe manaiky an'olotra ny fiainany ho fatiny ny fijoroany ho an'i Jesosy ny antony ravana dia tsotra efa feno ao anaty fahatakarana ny fepetra mahakasika ny finondren'olondreny amin'ny fahatakarana sy fahalalana fa tsara lavitra sy mihoatra ny fiainany ao amin'i Jesosy Kristy noho izay zavatra rehetra lalovany eto ambany masoandro isy fampakaram-bady isy fanovam-piainana ary io fanovam-piainana lazain'ny Baiboly io dia mahagaga fa Jesosy niteny tamin'ny mpianany rehefa mijery an'i Jesosy ianao dia hitanao hoe olona karazan'olona izy tsy miraiki-po amin'ny zavatry ny tany tamin'izy hiakatra dia niteny tamin'ny mpianany aza malahelo ny fonareo izy minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho ao an-trano ndraiky izy misy fitoerana maro raha tsy izany izy dia efa nilaza taminareo fa raha andeha dia amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa ndony tsika hitrehitra hoe le démarche na le lalana nampisongadina ny fanambarany Jesosy natrehan'ny mpianatra fonizy teto ambonin'ny tany mba handra-pahatonga ny fotoam-piakarany ho any amin'ny ray izay natrehan'ny mpianatra talohany nahafatesany sy ny tsanganany ny profim-pahafatesany talohany nahafatesany dia nilaza izy ho faty aho izy izy fa rehefa afaka teloana aho izy izy hitsangana tsisy nino zany maty tokoa Jesosy tapotra ny ateloana nitsangana Jesosy ary rehefa nitsangana izy tsy nitsangana mangingina niona tamin'ny mpianana izy ary rehefa alohan'ny akarana izy dia namepetrandry zareo aloha mbola nampianatra dia rehefa niakatra amin'izay Jesosy ho any amin'ny ray dia natrehany mpianany maso ny fiakarany midika fa ny anjely izay nilaza nanambara fa iny Jesosy izay niakatra iny izy dia mbola tahaka n'iny ny akarany iny koa niverenany dia Jesosy miteny ny alahelo izy tsy amin'ny fisarahana eto ambonin'ny tany fa ny alahelo raha sanatria ka tsy fakahita mandrakizay Jesosy zany tena nametraka mihitsy lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ity izy tany mandalo ity mamboatra fitoerana ho antsika ny nandehanany meloha zay ny lazainy andeha amboatra fitoerana ho anareo tsika matetika rehefa hoentin'ny fihetsepo dia tavela eo amin'ny nofo tsy mahalala mapety sy mahatsara antsika akory fa saintsika fa ny apôstôly anie nalahelo tamin'i Jesosy nandeha fa ozy Jesosy amin'ny Jona 9:7 mahatsara anareo ny fialako zany hoe amin'Andriamanitra zany ny zavatra mahatsara anao tsy voatery hoe ekenao misy zavatra zany hitondran'Andriamanitra indraindray sika mila manana an'izay fahatsapahana izay
misy zavatra tsy voatery afinaritra anao fa ndraindray ohatra mampalahelo anao kanefa Andriamanitra mahita fa iny lalana iny mahatsara sy mampety anao. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza tsika ny atao hoe finoana dia tsy ny fampanekena an'Andriamanitra ho mpanompo ny sitrapontsika ampinoana fa ny fanekentsika hoe eo ambany sitrapo sy fahefan'Andriamanitra tsy voatery hifanaraka amin'ny fomba fijerentsika sy ny fomba fisainantsika na hoe zay mampety antsika. Hoy Jesosy, za mahalala fa mahatsarynareo ny fialako. Ny mpianatra mahita fa mampety azy ny maheo an Jesosy. Izy raha tsy ala tsy ho tonga eo aminareo ny mpananatra. Dikan'izay ny mampety anareo kokoa tsy ny présansako eo aminareo ahitanareo ny asan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra fa ny fahafahanareo misitraka ny fahafenoany zany amin'ny fotoana tsy maheo ahy fa eo ankavanany raha iahy mandrakizay. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Reo apôstôly ry havana zay maty martiora dia nanana fahatsapana teo amin'ny fiainam-panompony tondry Paoly. Nametaka izy ny fitsarany Jesosy ho tombony amin'ny voninahitra tsara lavitra satria ao amin'ny Jesosy sika no afaka misitraka ny valiny zay nataontsika rehetra tamin'izay neretantsika teto ambonin'ny tany. Fa maninona Andriamanitra no miteny amintsika hoe miambena mandrakariva? Maninona izy nanome antsika ny fanahy mba afatsika miaina ny vokatry ny fanahy? Reo fahatsarana maro samihafa zay tena hoe afaka isitrantsika avy amin'ny alalan'ny fisian'ny fanahy masina ao anatintsika toy ny hoe fandeferana, fanetretena, fitiavana, reo vokatry ny fanahy rehetra. Zany hoe Andriamanitra zany mahatonga nanome antsika ny vokatry ny fanahy ho ao anatintsika dia Andriamanitra te ampiaina antsika ny fiainany dieniny ety ambonin'ny tany. Ny tanjona voalohany nampidiran'Andriamanitra ny fanahiny ho ao anatintsika. Averiko indray Romana 5:5. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanfitiavana dia tsy mba fanantenana dia tsy mba mahamenatra, tsy hamenatra hozy izy. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentin'Andriamanitra nampidina ny fitiavany ho ao am-pontsika. Ny zavatra nentin'Andriamanitra voalohany ao anatinao tsy fanomezam-pahasoavana mpahiratra jamba na ampitsangana maty na tonga anao ambinina amin'ny zavatra rehetra fa toe-panahy atao hoe fitiavana. Zany hoe ny vokatry ny fanahy no mahamaiky an'Andriamanitra voalohany. Fa maninona? Mba fantatrao fa ny fiatraikan'ny fisianao rahampitso rehefa tapitra ty tany ty dia ny fanekenao hiaina sy ampiaina reo vokatry ny fanahy ao anatinao no amaritra ny toerana zay isy anao rahampitso miaraka aminy. Hitanareo, matonga Jesosy ny teny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Tsy nomen'Andriamanitra antsika ny fahefa-pitsarana androany fa Andriamanitra nanomana antsika hitsara rahampitso. Ka raha vo antisipenao le position pitsarana androany nefa tsy fahefana tsy nomen'Andriamanitra anao dia lasa tafiditra ho isan'ny tsaraina ianao fa tsy eo amin'ny toerany mpitsara miaraka aminy. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ny fanamarinan'Andriamanitra antsika, ny fanamarinan'Andriamanitra antsika no amarinantsika mba hiaina ny fahamarinany. Allô? Menao tsara ve nareo? Dia ny eto tany zany tsika tsy nomen'Andriamanitra antsika mihitsy ny fahefa-pitsarana. Miangavy ianao a afaka ianao mahita ny faratsiana taon'ny hafa fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao dia andohalika mba hiovany sy ampijoro azy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny fahefa-pitsarana dia tsy nomen'Andriamanitra anao fa na izy Jesosy azy raha mbola eto an-tany ianao ka isany velona dia tsy tonga izy tsara sy anameloka anao fa tonga izy miaraka amin'ny famindrapo misaina sy ananganana anao. Tsika rehetrarehetrarehetra zany raha mbola karazan'olona anankiray manao fahadisoana dia tsy manam-pahefana hitsara ny hafa. Taoloana angahy ity tanana mafy eo an'Andriamanitra fahamarinana zany. Toy izy Jesosy rehefa avy le fotoana hiara hitoetra amin'ny Jesosy ireo ozy izy hitsara ny firenen'Israely, hitsara amin'ny fotoana izay iverenana ny fanjakana arivo-taona. Eratsika manapaka amin'i Jesosy, eratsika mitsara miaraka aminy. Eo tsika miara-manjaka amin'i Jesosy, eo tsika miaraka mitoetra sy mijinja
zay niaretantsika teto ambonin'ny tany te hiteny aminao a fara fantatrao ny zava-miafy mombadiky ty révélation androany zay ho zaraiko aminao ty fanambarana androany ty dia hitandrina mafy ianao ary tsy ametraka ny fifikira fonao amin'ny ady tsisy dikany eto ambonin'ity tany ity zay mandalo vetivety fa hifantoka zato isanjato amina vision anankiray satria fantatrao fa ty tany ity dia fandalovana ty tany ity tsy fanaperana Andriamanitra manomana anao amin'ny voninahitra tsara lavitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Eritrereto nefa Jesosy ny fananomana sady ao anatin'ny fony tany vaovao sy lanitra vaovao. Io tany vaovao sy lanitra vaovao io Jesosy nefa nandeha meloha dia ozy izy andeha amboatra fitoerana ho anareo raha dinihana ny tenin'ny Jesosy sy ny fanambaran'ny apôkalipsy dia tsotra. Ny famorona voalohany teto an-tany no nitranga ny teny Andriamanitra hoe misy dia nisy ny zavatra rehetra. Famorona faharoa any an-danitra no mitranga Jesosy lasa nandeha ny aloha amboatra fitoerana ho antsika. Dia rehefa mijery ny bokin'ny apôkalipsy le Jerosalema vaovao izay voalaza ny soratra masina dia ampidinina avy any an-danitra. Ny dikan'izay Andriamanitra miasa ho an-danitra mikarakara ny zanany izay homany dia ny ety ambony tany ho ponina ao amin'ny toerana namboariny io ary arahidina anapaka iaraka aminy. Noho izany ny zavatra lazaiko eto tsy zavatra maniditsidina fa vision mipetraka tsara ao am-pon'Andriamanitra. Voalohany raha resaka taminareo hoe hiakatra Jesosy, maty Jesosy ny fanaraka tamin'izay nolazainy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Taoriany nitsanganany tamin'ny maty ny olona rehetra nahita hoe iny izy fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Avy eo rehefa hiakatra any an-danitra izy ny masony rehetra nahita azy niakatra ho any an-danitra. Tamin'ny Stefanina nitorahana nampahitana azy eo amin'ny droitiny Père eo ankavanany iray. Zany hoe reproof sy fepetra mahatateraka ny fanambarany Jesosy rehetra dia zato isanjato. Ary nalaza izy fa hiverina apakatra antsika ho aminy ary eny amin'ny raha ny lanitra ny rendez-vous. Mila matoky ianao sy mitoetra tsara ao anaty fahatakarana feno fiambenana fa tsy maintsy ho avy izay fotoan'izay na ino ianao na tsy ino ianao. Tsy niendrasan'i Jesosy ny finoany Tomasy ny fitsanganany tamin'ny andro fahatelo. Tsika zany mila miambina tsara, mila manana vision mihoatra aloha tsika no ty hita maso ty. Tsy mety tsony ianao kristianina mpanantenana tany dia mitotototo ohatry ny gentilisy mila tombony fotsiny ampiasan'Andriamanitra fa tsy ho mpanompon'Andriamanitra. Androany hariva miova daholo ny fomba fijery. Mila mijery lavitra ianao eo am-panompona fa tsy miankina amin'izay obstacle zavatra hitanao ety ambony tany tokony famatorany fona sy fanantenana ao anatinao. Fa na inona mitanga eto an-tany na mety aminao na tsy mety aminao, Andriamanitra foana Andriamanitra ary Andriamanitra mandrakizay izy. Halleluja, halleluja. Noho izany matetisika misaina foana fa rehefa izy voninahitra na dingana tsara lavitra dia ny fietretan'saitsika dia zao areny zay fitahinita maso zay azo fiara enina ianao azo trano dimanjato. Halleluja, ananjanaka zany rehetrarehetra zany ilay fantatr'Andriamanitra fa ilainao zany. Fa Jesosy tsy nametraka an'izany lara-pahamehana. Fotsy Jesosy mba hampety tsara ny fonao dia zao fanjakako aloha fa manaraka ho azy zany rehetra zany. Noho izany tsy zavatra manaraka anao mpanantenaina fa sokafana ny maso ho hitan'ny fanjakana mba tonga ny zavatra rehetra anaraka anao. Tsia Paul dia nilaza rehefa miresaka ny voninahana izy dia tsy mizavatra mora levina ny lazainy fa ozy izy eto amin'ity Korintiana voalohany toko 10:20 ity voninahitra ozy izy tsara lavitra vereny hoe voninahitra tsara lavitra. Zavatra mahavariana rehefa mandalo fanenjehana fampahoriana ry Paul ry John dia zao miazona ry zareo ny fijoroany ao anatin'ny hery ao amin'ny fanompony ny amin'ny fatokinan'Andriamanitra foana. Mitendry zareo hoe zava-poana ny zavatra hita maso mandalo vetivety ny fahoriana hitanay satria efa vo mihitsy ny sainy. Hitanao ohatrany hoe namboary ny sainy, tsy hoe vo ny sainy amintsika amin'ny jentilisa vo ny sainy fa ohatrany hoe namboariny mihitsy ny fietreretany fa ny fandalovany eto an-tany tsy fanamperana.
tsy manan-javatra be deabe ifikirana sy edivana na amin'izany tontona fo eto an-tany ry zareo. Tena ianao variana mahita mipaoly hoe miditra any amponja apetraka any amin'ny lalina pahoriana mbola mavita miankohaka mira fiderana amin'ny fomba hoana moa tsy hozogozon'Andriamanitra mifototry ny fontsy ary vanidolo mivaravarana rehetra satria misy fo mety aminy ao. Lesona ho raisina hoeto tsy lesona nokatra masonao ampanantena zao tontolo zao fa lesona ho raisina hoeto lesona nokatra masom-pananao alala fa hafa mihitsy ny mandrakizay rehefa miditsatsehatra eo amin'ny fiainanao. Halleluja! Hoy izy Paoly mandalo vetivety ny fampahoriana. Romana 9:20 vao mivakitsika teo. Ka ny fisokafana sy fijoroana amin'izay fahamarinana fantatsika momba ny fiainana mandrakizay io no mahatonga andreo apôstôly rehetra mijoro tena masaho faty maritiora mihitsy ny finoany na ho toram-baty na ho vonoana ijaly na hodorana na atao inona dia mijoro ry zareo satria malala ny asarobidiny io voninahitra lehibe io raha oharina amin'ny zavatra rehetra lalovany eto ambany masoandro. Saino tena nijaly ry zareo fa namafy aza ny nanjo azy dia nanomelanja foana izy ny fiainana ho avy. Namelanja foana izy ny alehibean'ny voninahitra Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay zavatra lalovany. Nohariny tamin'ny zavatra miserana ny fampahoriana izay mandalo eo amin'ny fiainany. Ko raha tiantsika ry namako, ny faly sy zaka ao anatina fijorona tsara ny ady rehetra sy fanoherana rehetra misy eto amin'ity tany lalovantsika ity sady andalovantsika ity dia ataovy eo am-ponao fa tsy ity tany ity ny fanaperana. Fa izay rehetra no manin'Andriamanitra ho antsika dia mbola tsara lavitra noho izay zavatra rehetra hatrehany masontsika sy hitantsika ary lalovantsika vetivety eto amin'ity tany ity. Hozy izy Paoly zao natao amin'ny Paoly mihoatra lavitra misy ny zavatra miandry antsika raha pitso. Fa zao misy fampionona hozy izy Paoly tiako io fampionona nareo. Fa manino ny Paoly miteny hoe mionona amin'izany. Raha iso hoe bokin'ny Tesaloniana voalohany ry havako malaly ny 9:4 ny 9:5 ka hatramin'ny 9:7 ho aventsika vakina dia mba hojerentsika kely izay fijoroan'ny Paoly zay. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feona arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eo eny amin'ny rahoan'ny lanitra hitsainan'ny tompo eny amin'ny habakabaka dia ho ao amin'ny tompo mandrakariva isika dia 9:20 koa dia mifampiononareo amin'izany teny izany. Ny teny mpampiononana na teny mpampaherezana tsy miankina amin'ny fampanantenana ao anaty profesia anova fiainan'olona anankiray hita maso afaka hitranga so ataon'Andriamanitra ihany zany. Fa ny fampiononana dia miorona amin'ny fahalalantsika fa tsy tapitra treto ny fiainantsika fa misy fiainana maharitra sy mihoatra ary tsara lavitra no ty tany ity ka na mety efa setetoaly laza ny fiainanao dia tadidio mbola tsinitsinina io raha oharina amin'ilay voninahitra ho avy nampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Za raha ngatsy mare ty akavan'i Jesosy. Maro ane zao ny sekte manao fampianaran-diso ary ny sekte ireny dia mametraka fa tsy misy fitsanganany tena maty. Betsaka ny fampianarana amin'izao tena tsisy an'izany fitsanganany tena maty izany intsony. Ny apôstôly Paoly dia ny tena amin'ny Korintiana 2:10 hitatsika ary fantatsika tsy anjery izany teny izany. Korintiana 2:10 Paoly dia ny teny manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazany sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana maty? Fa raha tsy misy fitsanganana maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ka raha misy milaza ho kristianina nefa tsy mino ny fitsanganany tena maty tsy kristianina izy zany satria mifototry ny kristianisma sy ny fahamarinany teny rehetra izay toriana maha kristianina antsika dia mianga ao amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty avokoa. Noho izany na ny finoantsika aza dia mioronao satria tsy foana ny finoana rehefa tsy foana ny toriteny satria nitsangana Jesosy. Ataontsika teny hoe velona Jesosy. Ny kristianisma dia miorona ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy misy kristianina raha tsy nitsangana Jesosy. Mila mino ny fitsanganan'i Jesosy tsika tamin'ny maty. Vao azo antsoina hoe mpino. Jesosy no efa nitsangana ary ianao ilay nomaniny ho atsangana manaraka.
velona Jesosy, iverina Jesosy, nitsangana Jesosy, eo akavanany ray Jesosy. Ary Jesosy manana programa tsara lavitra anovananao hitafy voninahitra rehefa miala amin'ity fahalovany ity. Mety manontany ianao hoe pastora, possible ve miainga mivovoka ny olona ny tonga olom-baovao indray? Paul dia miteny na ny fanoarana izy ny zavatra rehetra. Hitantsika teo amin'ny Korintiana 5:10 teo, izy ohatry ny nanome endrika ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fananganana antsika amin'ny maty toy ny programa ny olona anankiray izay midiny eny an-tsaha ka mamafy voly. Dia ozy izy na vary io na katsaka io. Hitantsika ny Korintiana 5:10. Dia ozy izy raha fafy ny vozy izy ka tsy loa eo amin'ny tany tsimoka ozy izy, dia tsy misy fitsanganana, tsy misy zany renaissance. Daso hitanareo tsika ohatry ny vo anankiray, vo anankiray izay mila tany aniritsika. Hitanareo ny zava-maitso rehetra, ny hazo rehetra dia avy ao amin'ny tany ny loharano ny poirany. Zay ilay lazaiko teto hoe rehefa miongotra miala amin'ny tany ny hazo dia maty. Satria efa nataon'Andriamanitra avy ao amin'ny tany ny fiainana hipoirany ny hazo. Tovy reo tsara ny tanan'izay miaina. Rehefa namorona tsika Jesosy Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy Kristy, dia Kristy ilay toerana sisa avelomatsika indray. Teo ohatr'izao mipetraka ilay izy. Andriamanitra sady nanomana antsika ho avy amin'ny Jesosy, izay mifandraisana. Connexion ifandraisantsika amin'ny Kristy. Izy Kristy, Kristy ilay tany sy ilay toerana. Tsy maintsy ao amin'ny Jesosy sika no afafy. Ao rehefa afafy eo amin'ny Jesosy sika satria nomaniny Jesosy ho compatible. Zany hoe mifanaraka amin'ilay tany. Hitanareo, raha maka tsaramaso anankiray ianao ka apetraka ao eto, dia tsy maniry ho tsaramaso fa mijanona ho tsaramaso ihany mandrapatonga ny herintaona satria tsy mifanaraka, tsy mifandray le vo sy le tany sy le toerana. Fa rehefa mahazo tany io dia tsy maintsy mitsiry satria mifanaraka, natao hifanaraka amin'ny tany na mironana n'le gra satria avy amin'ny tany ny poirany ny hazo. Zay le boky ny Genesis toko voalohany. Ataotrao tsara ny tanan'izay miaina. Eto dia hiteny amintsika fa ny kristianina dia mahazo mananatoka fampanantenam-pananganana satria Jesosy ilay tany voaomana natsangan'Andriamanitra voalohany, ary amin'ny alalan'i Jesosy mampamonjy azy rehefa ao amintsika. Dia ozy izy ny tena ozy izy Paul zay voaombo niaraka amin'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fahavelomako tsy avy amiko fa avy aminy. Tsy za tsono velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dikan'izay rehefa ao amin'ny Jesosy sika dia tsy maintsy manaiky ho afafy eo aminy. Rehefa tonga eo aminy ianao dia mila loha maty amin'ny tena. Zay le maty amin'ny tena. Le maty amin'ny tena, loha le olona taloha fa mitsimoka amin'izay le olona vaovao. Mba fantatrareo zany ny résurrection raha ohatra ka nomeny Jesosy fanoarana amina voa anankiray nafafy toy ny mpamboly, dia ohatr'izao le izy endrika amantarana ny voa anankiray sy le vokatra anankiray azonao isitrahana, ohatra ny hoe voana letchi na voana manga, dia vokatry ny résurrection an'le vo izay nafafy teo amin'le tany lasa azony tsimoka ny hotazana vokatra tsara rehefa tonga ny fotoa mpamokarany. Fa raha tsy nanaiky ho atoraka teo amin'ny tany le vo dia tsisy vokatra azo antenaina avy aminy. Dia ozy Jesosy, za ny tena voaloboka ary anareo ny sampany. Halleloja. Teteny Jesosy, raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona
na inona. Azonareo ve zany ny communion na ny fiombonantsika amin'i Jesosy dia amela marika ahatonga antsika ho vokatra avy amin'ny nahafatesany ary manam-panantenana anangana antsika izy. Ilay vo avy amin'izay amin'izay ilay vo tsara lavitra tiako tenenina. Na mety loha ihany azy, zay ilay mahatonga baiboly miteny ity mety loha ity, dia Jesosy efa nanomana antsika ilay tena endriky ny voninahitra tsara lavitra noho ny fiainantsika teo aloha amin'ny fanomany antsika hitafy ilay endriky ny tsy fahalovana avy aminy. Andaontsika ity tanana mafy be, ataovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ny 9:20 amin'ny Tesaloniana voalohany 4 milaza hoe ny maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ka ny tany tsara dia Jesosy, ilay voatsinapy na tsipy teo amin'ilay toerana natao hamokatra ao amin'ny Kristy dia ianao. Betsaka izany tsika, ela be vao mamosatry, ela be vao mety loha. Arakaraka ny vitesy ny fahaloavana no manafangana ny fitsomoana. Tsy marety eka. Andriamanitra te hanomboka zava-baovao eo amin'ny fiainantsika. Fa matetika tsika tsy mifandray tsara eo amin'ilay tany. Ny programan'Andriamanitra ho anao dia tsara lavitra no ty hita maso ty. Aza mametraka maridrefy ny atao hoe fiainana amin'izay endriky ny fampahoriana mandalo vetivety. Misy ny zavatra lalovanao tsy dia mahafinaritra, fa aza tao mahasaraka ny ao anatinao amin'Andriamanitra zany. Mpamboly Andriamanitra, ianao ilay vo. Izy nanomana toeranao anao ao amin'ny Kristy, ary izy manomana anao ho vo mifandray na compatible amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanoloran-tena sy communion. Zay mahatonga antsika mandray ny fanasan'ny tompo, fanomanana ny ao anatsika hifandray amin'ilay fotoam-pananganana. Raha misy misotro ny rako sy mihinana ny nofoko, dia izy no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Mamboatra antsika izy eo amin'ny Kristy, satria Kristy ilay toerana voaomana hananganany antsika olom-baovao. Ny fiainanao amin'ny vo dia misy ifandraisana amin'ny tany, ary fantatsika tsara fa rehefa tena ao amin'ny Kristy tsika no mitoetra ka manaiky ho faty amin'ny nofo, dia ampitsimoka antsika ao amin'ny Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay ity mety loha ity dia toeram-pandalovana ihany. Paoly dia niteny, ary nahavariana amin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 2:5-1. Korintiana 2:5-1 ny apôstôly Paoly dia niteny, ozy izy, fa fantatsika fa raharavana ny tranolayntsika ety an-tany dia manan'izay voarafitra Andriamanitra tsika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Azonareo hoe maharitra mandrakizay any an-danitra. Melohan'ny toerantsika any an-danitra amin'ilay trano volamena eritreretinao hitoeran'iny, ny trano voalohany indrindra harafitr'Andriamanitra alohan'ny apakarinao dia ty tenanao ity no hitafy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ianao zany mandraka androany aza mieritreritra hoe mitoetra ao anaty trano fa mitoetra ao anaty lay. Io lay io tsy maintsy horavana vao manorina trano Andriamanitra. Tsy afaka manangana trano ao ambony lay zany Andriamanitra, fa tsy maintsy ravana. Ny zavatra ataon'Andriamanitra zany dia zao, Andriamanitra tsy hoe mianga avy amin'ny zavatra efa misy, fa manova ny zavatra misy, manafoana ny tsisy izy, fa manomboka zava-baovao. Ianao tiako hisokatra masom-pananao androany, ny Andriamanitra izay toriako aminao dia Andriamanitra ny zava-baovao. Mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja! Adalo izay miala amin'i Jesosy. Halleluja! Betsaka ny mieritreritra hoe hitsangana, kanefa levona ihany ny fihefarany, satria tsy eo amin'ny Kristy ilay fototra iorenany. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa mivokatra otsinjaitsika dia tsy mifanohatra amin'ny vo izay tokony hoe nafafintsika ihany koa. Samihafa ny tena sy ny endriky ny zavatra rehetra voalaza tao, ny nofotry ny biby, ny trondro tsy mitovy tokoa. Ianao hoe rehefa mihinana trondro saosy ianao dia mitovy amin'ny tsirony anombo ritra, tsy mitovy zany. Ny gana sy ny bitro koa tsy mitovy. Ny rajako sy ny olona koa moa samy hafa. Vorona sy ny biby tsy mitovy daholo, tsisy mifandray, marina zany. Ny masoandro sy ny kintana koa tsy mitovy, ny voninahitra na sainy meny amin'ny lanitra azy, samy hafa daholo ny voninahitra rehetrarehetra ireo. Rehefa manaiky ianao amafo dia tsy maintsy hijinja amin'izay voninahitra nafafinao teo amin'ny tany tsara ny Kristy ianao. Ao amin'i Jesosy Kristy tsika dia manaiky ho faty eo amin'ny nofo.
ao amintsika tena hoe manolotra momba antsika ray manontolo mba hahafany manavao antsika andraisantsika le tena vaovao ary io tena tsy mety loha io a io le tena niraisika avy aminy rehefa misy olo marina ka maty le olo marina dia tadidio a Andriamanitra tena maika be mihitsiny tena miteny aminao hoe maika be Andriamanitra ahita ny fahafatesany marina satria ny mamaiky an'Andriamanitra tsy olana aminy maty le olo marina fa maika izy ampitafy azy voninahitra zay mahatonga ny sentimentsika sy ny fihetsepontsika tsy mitovy amin'ny fihetsepon'Andriamanitra ny antsika eo amin'ilay fahafatesana ny tena mangiry firy be amintsika fa amin'Andriamanitra ny fahafatesana ny lalana hiampitatsika ny amidinga amin'ny voninahitra zay mahatonga Paoly miteny hoe Kristy ny antony hahavelomako izy dia fahafatesana ny tombony anahako ohatrany hoe tsy raharainy zany le izy anisan'ny mission an' Jesosy koa anie ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa andimy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fadimy ambin'ny folo tonga nofony zaza ao izy mba hanalanao tsy ho amban'ny fanandevozany tahotra fahafatesana zany hoe ny alalana ny olona anankiray zany fa tsara fihavanana amin'Andriamanitra izy dia tsy matahotra ny ho faty fa matokanao matahotra ny ho faty nefa ianao manana an' Jesosy mizavatra mbola tsy normal anao dia matahotra anao sao dia votsitra satria mizavatra ifikiranao ao a tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra taonangina be dolo sady mijery amafy be mihitsy zany ny famarinana zany anisan'ny andisy famantarana zany noho izany mila fantatsika fa samy hafa amin'ny voninahitra isiny rehetra na ny an-danitra zany na ny eto ambony tany zany eo imason'Andriamanitra ary ny fanomponao dia mila mifanaraka amin'ny toepo zay tian'Andriamanitra ijoroanao eo am-panompona azy misy kristianina tsy manao ninninona ny tenany ihany ny tonga ny any an-danitra misy kosa tena mamonjy fanatsy ao anatina motivation hafa fa tena mijoro ho an' Jesosy Kristy tanteraka misy sady mitoro-teniny mamafy be no mivavaka mifady anina misy miafo amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy mieritreritra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho azahoany tombony eto amin'ity tany mandalo ity fotsiny tsy hoe rehefa samy olombelona dia mitovy tarehy tsy hoe rehefa samy mpanompo dia mitovy famirapiratana ary tsy hoe rehefa samy any an-danitra dia mitovy voninahitra tsia mikonty be ny toe-posy ny toe-pananao ny fanomananao an'ilay lapistan hifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra zava-dehibe amin'Andriamanitra zany ary tadidio feny ambony eny Andriamanitra mizaha toera sy mijery ny fon'ny olona eo ampanompoana azy rehefa tonga ny fotoana ny van'Andriamanitra nyity mety loha ity dia tadidio esorina toy ny lamba maloto eo am-pitsanganana io nofonao io fa tsy mandova ny lanitra satria baiboly milaza tsy misy nofo amandra mandova fiainana mandrakizay zany misy zany ny olona maty eo patrolina fa misy olona maty mitsangana manjavona maty le vatana fa ndray mpimaso dia tsy hitanao hoe loha le izy verina vovoka tampoka le izy fa tonga dia mitondra n'le corps tsy mety loha ianao ka Andriamanitra zany tsy tonga izy hoe anao hoe modification fa tonga izy tena ampitranga disparition tsy zavatra hovainy le izy fa zavatra mpanjavony le izy ary matoa Andriamanitra manaisitra n'io corps mety maty io dia ny dikan'izay le omenanao corps tsy mety maty eo le voalaza ny soratra masina hoe ny fahafatesana ny resena ka levona amin'izao ny fahafatesana resena fotsiny fa mbola tsy levona satria natao ho faty daholo izay nofa mandrà rehetra na tsy maty azy ianao androany zany tsy maintsy hovana vetivety ianao amin'ny fotoana iverenany noho izany aza manaiky loatra anompy sy fantoka amin'ity zavatra mandalo ity tsy anary ianao io atsoatsy fa tsy anao mandrakizay zany proof ny fanao anatinao tsy mety antitra fa io no mampantitra tsy afa fanao anatinao manompo an'Andriamanitra noho izany matoa io miantitra miratsy tare mifotsy volo miketrona sakaizanao io fa aza manompo an'io zany mahatonga antsika rehefa misokatra amin'ny masom-panahintsika dia mba halalitsika fa inona moa ny soazosika na ho azosika ary zao rehetra zao nefa verina itsika zavatra sarobidindrindra ry kristianina havana militsika mametraka ny lanjany ny atao hoe mandrakizay ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zany mahatonga ny Paoly fantatro izy fa ny Jerosalema isy isambotrano isy naminany nanambara tamin'ny Paoly hoe aza makany ianao fotry zao nanaovan'ny olona any anao raha ho akany toy izy Paoly hoe raisiko tombonoara misy zany tsy natahotra Paoly hiatrika fahafatesana fa inona ny hery tao amin'ny Paoly na tonga tsy natahotra na ho fantany aza hoe ho faty izy satria fantany
fa tsy fahafatesana. Hitanareo am'izay lazaiko hoe mahatonga ny olona anankiray mbola matahotra maty, mbola misy fikirany amin'ny tany na misy raha ohatra ndresika te hoe fanaraka an' Jesosy dia mahafantatra hoe ty misy zavatra tsy mety tsinkana, mbola misy zavatra tsy mety tiany fikiranao quelque part. Dia tena raha maty amin'izao dia vita satria nahoana mandraka androany toriana hoe aza mialina fa ny fony mbola fialonana be amin'ny tonina. Nefa tsy fantany fa le sedra kely lalovany mampialina io tsy tsinona kory mihoatra n'ilay zavatra miandry azy aoriana kely amin'ny zavatra tian'Andriamanitra namboarina. Ianao tsy tokony alina ny afo izany raha mahafantatra ianao hoe Andriamanitra ray ihany mitany olo io sy mitanao ary tsy tokony ho zavatry ny tany mihitsy mahatonga fonao isaina fankalana ho amin'ny manodidina anao satria raha ty tany ty averiko tsy fanamperana. Ahoana ny ilazako an'izany? Paoly dia ndresaka fa trano lay hony na io vatanao io azy. Tany mahitsy tamin'ny lahady teo nisy tovolahy anankiray verisaina tanteraka ohatran'ilay tany Gadarena, voaraintsika amin'ny vavolombelona ho voninahitra Andriamanitra. Nentin'olona 5 izy teo mifanatrehan'Andriamanitra fa tena ohatran'ireny filma Jésus de Nazareth ireny no tao am-piangonana. Avy any le adala manao ny ataony tena vita mivavaka taitra ny reniny. Tsisy délivrance hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy an'izany. Vavaka tsotra ohatran'ireny vavaka ireny. Nandeha tery aloha izy menakavy. Sitrana ny zanako verina ny saina. Dia nanontaniako izy taitra be aloha, tonga dia tsy nataoko tsy tafatazona micro tsiny. Ahoana? Very saina izy tonga teto. Olona manaiky tena le ohatranareo le tena adala e. Tazomin'olona efa folo mbola tsy matazona azy. Fa rehefa niasa Andriamanitra tao anaty vavaka, verina ny saina zanako pastera. Tena tsoko izy. Tena tsoko izy. Ono izy ny anarany se dia nitonony ny anarany. Fa nahoana se ohatran'ny tsy natsiaro tena angamba hatramin'izay fa maninety moa zany. Tena ohatran'izay hoe waio, ohatr'izao le tao Gadarena, eto mihitsy Jesosy avy any Nazareta. Fa zay ny tsy nahalala. Zay ny tsy nahalala. Nanantena ihany zay fa eto izy araka ny teniny. Fa ny porofony maheto azy. Rehefa miverina ny sain'ny olona, tsy mahatsiaro saina, manjary tonga saina. Amin'ity takarivo ity, mety tsy hitantsika maso fa miaraka amintsika eto izy. Ary za teteny aminao, fa raha nikasika ny fiainan'izay adala izay izy, aza mieritreritra ianao tsy vita ny kasika ny fiainanao. Zavatra nitoriako tany amin'io toerana io, tsy toerana fampanantenana fanasitranana, fa famerenana ny olona amin'Andriamanitra. Ary teo ny nahitako hoe raha mbola entehitra amin'ny onction sy ny ositra atao anatiko fotsiny hoe ho ampiasain'Andriamanitra dia hivavaka ho anao, limite ny faniriako sy ny fahatakarako ny amin'Andriamanitra ny fisehony. Fa rehefa ametraka hoe ianao mila mihavana amin'Andriamanitra ary ianao ny tadiavin'Andriamanitra dia valianao izay antso izay, na ny adala raha tonga saina hoe mila mihaino an'izany. Misy zavatra tsy azo. Halleluja! Noho izany tsika rehetrarehetrareto mananantony androany hariva ametraka an'izao fomba fisaina an'izao. Raha ty tranolay ty ny manandevo tsisy vola menimenina raha tranolay ty tsy mananjavatra fa tsy ny anohatra anao tsy fandray amin'ny ara-panahy. Rehefa mivavaka ely ianao dia manoko ty tranolay ty te atory. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia tsy avelan'ity tranolay ity zany hamaky tenin'Andriamanitra satria manam-pahefana amin'io tranolay io Satana, fa efa tao anatin'io tranolay io namitany ianao hatramin'ny voalohany. Mampisaraka anao amin'Andriamanitra io. No zany tranolay tsy toerana mandrakizay io, aza manompo sy miaino an'io zany. Toero amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra, toero amin'izay hakamona ty nitondrana anao, mijoroa ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aingana fa ho avy Jesosy sy marety eka ao an'Andriamanitra. No zany aza mieritreritra trano volamena any an-danitra aloha fa isaoran'Andriamanitra aloha ty trano hovaira vetivety ty amin'ny fotoana iverenany. Ao anaty tranolay tsy tena tsara ianao satria nofo manohatra anao le trano itoeranao. Le vaovao mila ateraka indray ianao amin'io nofo. Rehefa nateraka indray mifananao. Zany hoe le trano itoeran'le fanahy vaovao ao anatinao izay mindrana n'ity tranolay ity androany dia manomana anao amin'le tena trano izy. Tsy tanty fa tena maison. Misy fototra le izy Jesosy le fototra. Halleluja!
ary amin'io foto teo nanovananao hitafiny tsy fahalovana ao amin'izay le trano le olona vaovao nitoetra le fanahy vaovao nitoetra no zany raha tsy miomana ianao dia ny aty tany ho ateraky indray tsy azo ovana ianao satria ny fototra norenana n'le trano amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy ao anatinao fanantenana voninahitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Androany tsika mbola voafetra raha ny tena marina te setrasetra be le olom-baovao ao anatinao ohatran'i Jesosy ty avy nitsangana tamaty namaky rindrina zany hoe io vatana io zany tsy azo ny rindrina sakanina rehefa tena aorin'ny fitsanganana. Misy dika rehefa taorin'ny fitsanganana izy vao namaky rindrina fa tsy hoe talohan'ny fitsanganany. Ny fananao hoe tsy mety antitra nofonao mety antitra tsy afa manompo tsara ny ara-pananao satria voafetra n'io nofo mety loha io izy. Omen'Andriamanitra tenitsika vatana mifanaraka amin'ilay fanao anatsika vao mety amin'izay ny fiainantsika satria aorina io fotoana io vatana tsy mety reraka tsy mety antitra tsy mety marary salama tsara hitanareo ny raha vo fahasalamanao voakitika tsy ilaina ny volanao any amin'ny banky ary matetika ara ny devoly mampandainga sy mampangalatra hitanareo tsinjovako vody andro omerika efa fantatry ny devoly efa sainy manozona ianao omerika ny rapitsy fa angony faran'izay maximum tara vao marary ianao voaka dolo fa nefa tsy matakitra ianao mangalatra izay tonga ny farany amin'izay rehefa sady gotraka ny vizana ny nangalatra nefa aza mba ketrina ihany satana ne manao trapinigo dao tsika na tena fanovana tsara lavitra iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary iaina ao anatin'izany atao hoe fiainam-pahamarinana zany hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maharetehaka ao an'i Jesosy. Raha fantatrao fa ho atsangana ianao dia ny androany tonga dia mifetena maninona manombo toero fa io ny fahavalinao voalohany. Ny fahavalinao voalohany raha ho any an-danitra ianao tsy devoly fa ianao ihany tsy afaka manakaiky anao satana raha tsy miditra eo amin'ny nofonao aloha izy satria io nofo ihany ny anana ny fahefana novana ny sainao sy ny fonao hiala amin'Andriamanitra. Inona ny fomba ataony? Sakaninao tsy hivavaka manomboka androany manapa-hevitry ny hivavaka mifady anina aza manompo trano lay ka andevozany sitrapony manekenao hotariany fanahy masina aza io no avely hitondranao fa hoeto trano lay io manomboka androany fa indraminy io dia ampiasao an'le mpampindrana mba atao voatra amin'ny Petera hoe andao tsika anao trano lay telo eto ndray ho anao ndray ho any Eli ndray ho any Mosesy dia avy eo tonga vao niteny an'izay Petera tonga dia tsy hita Eli sy Mosesy fa Jesosy rery mendrika toetra ao anaty trano lay aloha zay mahatonga anao trano lay io afaka mandray an'i Jesosy satria valom-bavaky Petera zay mahatonga amin'ny Petera hoe eo ambony zany vatolampy zany ianao ny Petera vato satria hevitry Petera nahatonga n'Andriamanitra raha vao misy hevitry ny olo marina dia manana ide Andriamanitra naporofona amin'ny programany hoe confirme ny Petera ny fidirany ao an-tranon'olona ao anatin'ny vatan'ny olona izay tranondray mandalo. Zareo fa io manohana foana anao io tsy fady anina manakana anao foana io tsy hamaky baiboly manakana anao foana io tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manakana anao kamokamo vava tandremo tsy hoela dia hosoloana io aza minamana amin'io ho avy le tena vaovao ho avy le tsisy loto tsy misy petina fa masina ho avy le corps spirituel io le vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra io le tena ny Kristy anafatsika azy afaka ny mitondranao any amin'ny vitesy ny eritreritrao io afaka hitondranao amin'ny programa tsy ho laitra ny afo ohatra ny tamina tao anaty laforo ansadraka spesaka Abednego natrehan'i Jesosy tsy mety ny anaovana trano lay fa rehefa trano lay ny ravana tsy maintsy trano tena izy no atsangana tsy misy nofo mandrà mandova mifantsaka an'Andriamanitra zany noho izany miala eo amin'ny toeranao eo amin'ny nofo fa mba misaina ny mandrakizay amin'izay aza moramora tafotohany zany aza moramora test zany raha mbola misy ireny ndraiky karazan-dravana kipitsopitso maso ireny alo ataon'ny olona hoe vendrana fa hiditry ny lanitra toy izay matsilo loatra fa very any amin'ny elo tena miandry azo ny anovana ny tranoko amen. Hoy Paoly rovina ry no afaka amin'ity tena mety maty ty ozy izy
Mahafahako manompo tsara an'Andriamanitra amin'ny tena feno voninahitra, tena etaeta am-polo zany. Raha mijery ny fiainan'ny Filipo. Rehefa noentin'ny fanahy Filipo dia zao tonga tany amin'izay toerana tiany amina vitesy vetivety kely. Avy any a Samaria izy tonga dia tonga Jerosalema ho akaiky le tandapy Etiopianina. Eny an-dalana avy any Etiopia hiakatra ny tanànan'i Jerosalema. Vetivety kely eo dia tonga any. Dia mahavariana amin'Andriamanitra koa dia zao, Andriamanitra ke tsy mpijery folona, tsy toe-pon'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra mitady fo mangetaeta. Le tandapy Etiopianina ray ihany nilozany nefa olona be dia be aman'alina ry. Ny dikan'izay io toe-po mpakafy folona io tsy dia avy amin'Andriamanitra loatra, fa toe-po mangetaeta fanovana. Mila mijerytsika hoe ty amin'izay Andriamanitra tovy manahaka ny fonao izay mampangetaetanao no hampangetaetana. Lasa mandeha ohatra ny vitesin'ny anjely zany Filipo. Rehefa nitratsetra ny fanamasina ka nanaiky ny entiny izy. Ka misy zany ny ese nataon'Andriamanitra. Hita maso ny karazan'olona mbola eto ambony tany dia efa nampian'Andriamanitra ny lisady. Teteny aminao fa tsy nofinofy ny fampakarana anao, tsy nofinofy ny fanovananao, ary ho avy ny fotoana anjavonan'io mety loha io fandrakofana anao le tena feno voninahitra. Hatreo ny mandrakizay anao, aza mitanondrika eto amin'ity tany mandalo ity, aza vela izy zavatra mitanga eto ka ampiraikitra ny fonao, atonga anao tsy hamela elo ka tezi dava. Ny tany vaovao sy lanitra vaovao ne dia tsara lavitra no ty tany hita maso ty. Ary nofo solony ty nofo mety loha ty tsara lavitra. Ianao efa mikolokolony io mifatanindràna ataonao rira makiazy, ezahanao taperina daholo miketrina rehetrarehetra, orokorona aloha mandra-pa. Fa tsy maka izany hoe. Rehefa antsika tsy mila fiara. Ianao ve mieritreritra hoe Filipo mila fiara? Tsy mila passeport sady tsy mila fiara Filipo. Eto ianao mila zany, raha mbola voafety eto ianao dia mbola mila fiara. Ny dikan'izay aza mifikitra hoe ny tena harena sy voninahitra rehefa be fiara ianao isolosoloana na Ferrari ninona. Non, misy lalina tsy vita amin'ny Ferrari. Fa nanodina ny Filipo tonga any amin'ny destination izay tian'Andriamanitra hitondrana anazy. Teteny aminao io corps feno voninahitra io afaky nitondranao any amina dimension tsy ho azo ny sainao eritreretina. Andao reto tena iaina ara-panahy marina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Io tranolay mandalo osy no trano mateza io. Tsy tokony hoe eritreretritsika isaina zavatra afaka ohatrany aza vela zavatry ny tany ny hampanotanao. Zay zao miopelika kely zay ao an-trano, wiki-ny anarany. Dia koa mimpivorona. Dia ao anatin'ireo izy ireo zany misy zavatra ohatr'izao miseho. Le wiki nanamboarana trano ohatran'ny tranon'olona kely mihitsy. Dia le vorona grillage kely zay mipetraka eo. Dia hitako mihitsy mizesta zany wiki rehefa mahita an'le vorona hoe kelikely ny tranony. Dia wiki koa somary titin'ny ankizy ao an-trano. Fa le vorona ohatra tsy dia misy mijery loatra fa misitsioka fa dia zara raha maneno dia way mahafinaritra ny feoany. Fa zao no tiako lazaina aminao. Zareo nefa mahavariana fa samy finaritra eo amin'izay toerana misy azy. Zao ny zavatra misy. Ny tranony wiki sy ny tranon'le vorona ary ny tranonay tsy mitovy. Tanao le dingan'ny voninahitra ny tiako jerenao. Totrany koa rehefa mijery fijeren'Andriamanitra tsika tsy fanamperina ny toerana misy antsika androany satria Andriamanitra koa malahelo na building be ohatran'le hoe le trano ngeza be any États-Unis mijoalajoala be reny. Aza ny tranonao rery dia mbola ohatran'ny fisoko foana iny eo mason'Andriamanitra. Dia ianao mieritreritra zany fa tena fanamperina ve fa milita be ianao. Fa Andriamanitra mijery ianao hoe inona ary n'Andriamanitra zany ny tena harena tsy mifananao ny zavatra rehetra. Fa ny toe-panahy ao anatinao ny tena najan'Andriamanitra anao. Ny zavatra vohomanao anao zany any an-danitra amin'izao dia tsisy ifandraisany mihitsy amin'ilay problema lalovanao eto ambonin'ny tany. Malahelo antsika ohatra ny fahalelovanay any wiki Andriamanitra. Tia nofo ty ohatra ny tranony wiki. Fa ny tena vohomanao atsika amin'ny fotoam-pampakarana mitafy ny tsy mety loha. Dia Andriamanitra efa mahita hoe raha miaina amin'ny sitrapoko ka manaraka tsara ny teniko
ho avy ny fotoana ao anatin'ny fiombonako aminy anovako azy hitafiny tsy fahalovana dia ho tsapany soitany matsinitsinina nio mety lokarakara io sy mampanota azy io raha hoarina amin'ny fotoam-pampakarina anovako azy. Andriamanitra efa honenanao miala amin'ny ratsy, miala amin'ny faratsiny. Nandraisika rehefa mijery ny fijeren'olombelona tsotra dia toy ny mety ihany le fiainantsika. Fa eo mason'Andriamanitra efa tsinitsinina mihitsy izay zavatra heverintsika fa ho fanamperana io. Rehefa mandeha indray ianao miala Antananarivo, dia vao tonga miala Antananarivo ianao dia ny fotoana izay nakany amin'ny faritra ambanivohitra Nambilobe. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana izay dia nisy toerana hoe mpanjaka hono eo, palais hono ilay toerana. Dia le ao hono izany ny mpanjaka. Dia rehefa miditra hono izany ianao dia manala kiraro. Dia andao hoe hijazana eritreretra hiditra anaty palais izany tena le trano nefany trano taolona tsotsotra kely. Le pilesezan'le mpanjaka somary mitongilana kely. Fa ny paozin'le mpanjaka mipetraka eo amboniny ohatran'ireny hoe izy mihitsy ny Louis XIV. Miaratsiny rehefa mitantaran'le izy ny olona rehetra eo tanàna manaka ny oranka idolo satria izy zany no lehibe n'le tanàna. Nizy ady zany izy number 1 eo amin'le toerana. Dia anao zany rehefa miditra eo dia manaraka an'le izy. Koa zay le fomba n'le olo zany tsy mbola misy hoe zavatra nasinasiana efa fanajana hiditra ny trano dia nesoroko ny kapako dia nanao an'le ina moa tsy nanao an'le sikina zany mba niditra tao dia hoe hitory filazantsara sy niditra. Fa rehefa miditra eo dia tsy maintsy manao hoe manao ahoana mpanjaka hono moa le fomba fiteny misy tsy tadidiko. Dia niditra tao dia za zany mijery ridiko. Dia hoe zany rehefa trano tsisy wifi akory. Tsisy climatisation, tsisy climatiseur zany eo anatin'le hoe mba hoe mangatsitsika fa mafana le trano. Kanefa palais hono le izy. Zany hoe zany azo atao fisainana hoe palais zany ny trano taolona sy ny rehetrarehetra. Raha zany raha io zany ny palais le zany mbola grand palais raha izany sérieux zany dia hitanareo le fomba fisainana amin'izay. Eny hoe le izy. Izy nefa amin'io zany ny ombony fotsiny be dia be, ny ombony kosa aloha be dia be. Fa ohatr'izay zany le fomba any. Anontanianao izy hoe fantatra hoe zany clim zany tsy hainy. Misy wifi nga aty, inona? Tsisy nahay no mikasika moa an'izay zavatra iainanao ty amin'ny ville ty, fa izy fotsiny lehibe an'ilay village any. Ohatray mihitsy ny fahitan'Andriamanitra anao rehefa maty kambo na ny États-Unis misy wifi na misy clim na misy nindinina izay misy ianao any. Ny any an-danitra any, trano volamena ny diavinao. Tongotra. Zavatra misy any, zavatra tsara lavitra noho ny ety ambony tany no miandry anao any. Andriamanitra efa mamboatra voninahitra tsara lavitra ho anao. Noho izany raha vao eto ianao miseho miavonavona, miseho maty kambo, miseho entin'ny fananana, ny toerana misy ny lara-pamena, miala tsiny aminao afa mpanjaka ao anaty taolona ambony seza mitongilana amin'ny fahitan'Andriamanitra anao dia tena hozy Andriamanitra hoe mila fanavotana ianao. Amboary io toepanahy io. Amin'Andriamanitra ny olona tena mety aminy, olona feno fanetretena, olona be fitiavana, olona misaina ny hafa, olona tia fahamarinana, manana conscience tsy tranquille ao anaty tsy fahamarinana zany. Ninona endrika ny tsy fahamarinana? Ny lalana tokony hiverenana eo beba. Gaga ianao fa hoaizitsika ho any an-danitra tsika any tsisy azo novana mikimaky zany any, tsisy makintosy mantsy any. Mihaino avenareo androany fa ny any marina ihany. Betsaka zany ny olona ho Jesosy ianao eto tany na dia mpanan-karembe azy na mpany-FFB azy honenanao Jesosy. Tsy ho ny tsara indrindra ho anao amin'Andriamanitra dia anao le mpanjaka ny ambanivohitra kely ihany raha oharina amin'izay nomanino anao. Zany mahatonga an'i Jesosy malahelo sy gaga raha kristianina ianao mifikitra amin'ny tany mirehare zavatra mora aloha ny fikiranao mandrakizay tsy fantatrao akory. Kely io raha oharina amin'ny zavatra homanin'Andriamanitra ho anao. Aza tena mametraka loatra ho fanamperina ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsy mbola hitanao fa misy. Raha notaniana zao le olona hoe misy clim ve tsy hainy zany. Misy wifi tsy hainy, misy zavatra zany mbola tsy hitanao fa misy zavatra miandry anao fa tsy ty tany hita maso ty ny fanamperana. Raha mitena amin'ilay olona zany misy zany wifi zany dia ohatran'izao le izy, ohatran'izao zavainao anazy zany le teknika ny wifi sy ny karazany. Dia sy rehefa avy hoe kiraha tsy any an-danitra tsika fa mbola miteny an'izany olo satria tsisy idirany, tsisy zavatra fantany momba an'ilay izy.
nefa ny ianao tia mivilla miaina an'le wifi misy le izy ka raha zany miteny aminao hoe ho avy ny fotoam-pampakarana hovana ianao mety tsy mbola todrisina hoe tsisy zany fa misy le izy raha miteny ianao hoe ahoana koa zany vitesse lazay paster anontanio Philippe efa niaina an'le izy ahoana koa zany fotoam-pampakarana sy manjavony zany mandana ianao kasely koa anontanio nisy nataovan'Andriamanitra eseny amin'izany teteny aminao Andriamanitra tsy mivazivazy zany fa raha ianao misokatra amin'ny fonao mahalala ny alehibeany zavatra vohomanao anao ry kristianina ianao le karazan'olona miaina ao anaty finoana velona sa miatika ny finoanao na ho faty martiora azy andatsy fahamarinana mila n'izany tsika ho avy ane Jesosy za tena niteny tamin'ny tompo mihitsiny tompo fona ho aza fa raha zao tena tsy za kosa hoe tena ninonina tentation eo tena tsy hamaritra ny fiaretako hatramin'izay kosa efa mba niaritra ihany tsika hatramin'ny farany atsika asenao tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra ro miteny anao ndray fantatrao ka Jesosy tsy mahafantatra an' Jesosy mamboatra fitoerana ho anao izy amen trano misy diamant sy volamena no manino anao ary melohan'ny akaranao any enao mihitsy aloha no hovainy io vatanao io mihitsy aloha no hovainy ary tiako fantatrao fa ny zava-misy fa zay fahitana hitanao atreto mbola tsinitsinina noho zay zavatra ho manino anao misy Jerosalema vaovao voavoatra ho antsika reto mbola tsara lavitra no zavatra ny tany hita maso aza mihevitentsika fa vola makarena ny zavatra etra misy eto ambony tany ny fanaperana ny andrayntsika choqué rehefa mahainao an'izany nefa zany no fahamarinana voninahitra ho avy dia miavaka mety tsy maninona mety tsika mimpanankarembe indrindra sy be voninahitra eto tany fa tsy feno zany eto tany tsy misy ny hoe 100% mety fa misy indrokely foana ny zavatra rehetra eto mateny enao ry zakaiosy reny olona tena nanankarena sy nanana maizy azy reny fa rehefa tsy nahita torina andritra ny 3 alina fa nianjeny fieritreretany ny antony Jesosy any fa rehefa tonga Jesosy niadana izy hoy izy zakaiosy raha ianao niresaka amin'ny zakaiosy androany dia zao ny ataony zakaiosy aminao aleoko mahandry manam-piadanana toy izay mpanambe fa enjeny eritreritra hoe ty za dia namaritra ny fahamarinana tamin'ny tsoran'Andriamanitra nefa malalanao betsaka ianao tena hoe mpanompon'Andriamanitra nidirany ho pastera zavatra hafa manompo izy mba ho velona fa ny fahavelomany tsy hoe anompony akory motivation hafa ny idirana ao anatin'ny fanompony rehefa hoe hanompo an'Andriamanitra ianao mila savoniny ianao isotro ny aleoko maty ninona lalana itondran'Andriamanitra eo tsy signaly eo rasta tsy mareteka ho an'Andriamanitra halleloia zavatra misy eto ambony tany tsy maintsy misy olana tsisy tokantrano tsy nandalo olana zany tsisy olona tena hoe salama be foana zany fa misy fotoana marary kely ihany mandalo problema natoetritsika zany no fiainana eto amin'ity tany ity misy voninahitra vohomana ho avy ho anao raha eto an-tany ianao tadidio fa eto an-tany ny zavatra rehetra misy tsilo misy kalalao misy mpangalatra tsy fanaperan'izany eto mety simba ny zavatra rehetrarehetra misy eto manana fiara tsara tarehy ianao androany afaka 3 taona iny efa mezany olona satria fa deriny akry indray no mivoaka amin'izany ina daolo ny zavatra etrena misy zavatra miova foana noho izany tsisy fanaperan'izany eto sy Jesosy efa nanomana ny tsara ho anao azanako evero zany misy voninahitra tsara lavitra tsy mba simba ny kalalao zany ary tsy azo mimpangalatra tsisy hoe zavatra ranomaso zany ihany na fahoriana fahafatesana tsisy tsony efa manomana ny tsara lavitra ho anao azanako miovay ianao azakivy ianao mitrakay ianao tiako ianao nao rehefa mijery misy fotoana ianao mijery ny totokelinay io dia totokelinay io dia mieritreritra mihitsy ny hoe fa izy mihitsy ny tena alika faran'izay tsara indrindra rehefa tonga hoe dia midikiny satria fantatra raha voakapoka izy dia bety izay mikapoka azy ohatra ny ararana maso kely zao moa izy efa tsy ao aminay intsony nanao vakansany amin'ny tateary ihany izy fa tamin'izy tao aminay dia tena faran'izay tiana nahazo ny rehetrarehetra mihitsy dia za moa zany ny tena tsy dia tia azy satria pipizany daholo ny toerana rehetrarehetra dia zay dinina rehetra satria ny toerana tsy tokony isy azy ny andiarana dia ohatra zany ny fipetrany fa zao no tiako tenenina sotra tianay izy fa tsy te ho izy zay tianay izy fa tsy te ho izy zay tsy te ohatra azy izy alika kely fa izy tsy mahay mamaky ordinateur izy tsy mahay
mamaky boky tsy mahay mamaky teny voafeta ny sainy zany dia anao zany raha vao mijery an'le alika eo amin'le tontolo misy anazy ohatra mieritreritra zany izy hoe zay mihitsy mifanamperany eo amin'ny fiainany nefa misy ny tsara lavitra tsy voatery ho fantany fa misy manodidina zao fa tsy misokatra fotsiny masony mahita hoe misy le izy fa raha ohatra ka fantany zany no toerana misy ny olombelona dia hivavaka izy mbo tonga olombelona tsika koatra zany eo mason'Andriamanitra variny eto amin'ity zao tontolo zao kely ity mahavarinana amin'ny eo alika io a mitokodina izy eo amin'le toerana misy dia mitokodina izy dia mahazo aina dia ohatra zany koa fahitan'Andriamanitra anao ianao ny raha mandinika tsara eto tany mitokodina koa ny ataontsika ohatra ny wiki miala oatrano marina dia mandeha miasitsika dia mananitsika dia aveo verina oatrano ray misy fotoana zany lala mitokodina eo toy izy Jesosy tiako ho fantatrao fa tsy lany ao anatin'io fitokodinana io fiainanao fa misy fiainana tsara lavitra no maniko anao amen rehefa fantatrao marina dia ny marina ny anafaka anao tsy ho andevo farany dia ho faranako le izy fiainantsika na tianao na tsy tianao dia efa nilazaiko teto mahafantatra anao rehefa Andriamanitra dia mijery anao izy ary nametraka ny tontolo misy atsika izy amina etapy anankitelo anemboaka teraka dia miampita any amin'ny fiainana mandrakizay ozaraiko telo le izy taminao tao amboaka dia ohatra ny trondro kely tsy miaina amin'ny orona fa misy rano atao hoe ranondohany dia iny rano iny raha mbola ho akipy ianao dia miaina ao anaty rano ohatra ny trondro dia tsisy nizaniza fantatra ao fa ianao dia okibo mama ao zavatra hitanao ao raha sendra misokatra amin'ny masony fa koteraka tsy nay dia vavony dia tadipotra zay ny hitanao ao dia zavatra mahavariana ny toerana misy ianao kely nefa mahatamana anao le zazakely zao amboako ohatra mieritreritra eo ny tena fahasambarana indrindra fa zao rehefa mitombo izy ka mitombo amin'izay dia tsy eken'le toerana hitoetra ho tsony rehefa tapy tonga ny 7 volana misy amin'izay le contraction le ohatra hoe metsijaza avoaka n'le tranonjanaka ao le zazakely poussele tsy maintsy atosika le vehivavy satria considéré ohatra ny hoe corps étranger amin'izay ianao nefa ny taony tombonao rehefa mivoaka ianao ety ivelany dia mahagaga fa rivotra ny ainanao fa tsy ao anaty rano indray ianao dia raha mijoro vavolombelona zany ny reninao miteny hoe rano ny ainanao taty tosina aiza koa ny iverinao satria tsisy te hiverinao akipitsony zay mivoaka tao dia zao tontolo terikely ny ao amboka fa tontolo mivelatra be ty ivelany zany hoe misy zany avy ao amin'le verinao fa tsara ny atomboanao tsara lavitra noho ny taondray hitondran'Andriamanitra anao dia zao eto an-tany indray ianao ohatra ny any amboaka ihany satria 70 taona 80 taona mifetrehinanao ety 9 volana ny tao akibo fa 70 taona 80 taona eto ambony tany dia hipitany amin'ny mandrakizay ianao fa zao mahasamy hafa anao tao amboaka ampahafantarina anao mieloha anananao safidy izay hivatananao mandrakizay hitanareo ao anatin'io fotoana io indray zavatra mitranga dia zao ao ianao ao anatin'io fotoana io nomen'Andriamanitra anao fahalalana ny zavatra mety tokony ataonao sy ny zavatra tsy mety tokony tsy ho ataonao dia mandray fampianarana ianao dia manomboka mitady ho tamanety ianao izy tena mahavariana tady ho tamanety dia ozy Andriamanitra hoe aniraka sazy fam Andriamanitra inona ny sazy fam ny sazy fam mampiteraka anao hiditra any amin'le tontolo anankiray indray tsy fantatra na accidenté anao tsy fantatra reny sazy fam daholo reny mety hoe marary ianao fa tonga sazy fam ohatra zany fa nefa miala eto fotsiny ianao dia mahazo antoka ianao hoe tsy eto an-tany ny fanamperana fa misy fiainana tsara lavitra ho man'Andriamanitra zao fotsiny ataovy azo antoka natoinona endrika elanao eto ambonin'ny tany dia manana fahatokiana sy fahatakarana fa Andriamanitra dia manomana zavatra tsara lavitra foana ohatra no tsy te hiverinao akiboneny rehefa tafavoaka tao ny tsy itiavanao miveriny eto an-tany rehefa mivoaka eto ka makao amin'i Jesosy ianao zay mahatonga antsika manomana no avintsika mba tsy ho kivy
fa tsy zay rehetra mandalo misy eto ambonin'ny tany akory ny fanaperana fa misy ny tsara lavitra ho zany mahatonga andropoly na mafy be tahaka any sy mifamifahorianay maivana sy vetivety zay lalovanay dia tsinitsinina raha oarina amin'ny voninahitra goavana be zay miandry anay miaraka jerenao ry zareo zany tenena rahasalama martiora zany mialano tenena ratsy dia mananina fa aveo ianao tonga dia velominay fa tsy vononay teneny ratsy io Jesosy io tsy miteny ratsy io fa mijoro hatra amin'ny farany trobarana ny kibony tonga ny sazy famina lasa martiora mijoro amin'ny fony dia gaga ianao hoe zay miteny hoe raha ohatra ka miteny hoe mitenena hoe tainakoho dia raha miteny zany izy tainakoho fotsiny dia tsy maty fa alony maty toy izay miteny hoe tainakoho azonareo fa mipetraka ilay izy dia maninona ty olony ty mijoro be ohatr' zany tena hitako ilay izy Stefana zany tonga dia natoram-bato natao inona tonga dia manana toe-mpanaraka an'Andriamanitra raha eo mamelany elony fa tsy fata aza atao isana elony ene zao zavatra ataony zao olona mitora-batony ny anao ara olona manongo anao mafy fa maninona nitsongonao ne Stefana vato efa eny tampon-doany aza ataonao elony ene zao ra olona manana fomba fisainana efa voavolavola tsy ho voakasiky ny zavatra zany reto ny pon'ny lanitra eto an-tany zany ny pon'ny lanitra eto an-tany zany halleloja amen raha vao tsy te hivoaka ny zaza ao akibo dia tsy maintsy mandalo sezarenina didina amin'ny mamany satria tsy mahazo mipetraka ela ao izy avoaka minkery izy avy eo amboaka ho eto an-tany ohatr'izay koa indraindray teren'Andriamanitra mikery ianao mba ho velona io teny mafy be tenenina ianareo io felaka ankery mba hatonga anao tonga saina ho isany velona ho ao amin'ilay tontolo isy ianao mandrak'izay tsy marety eka ho an'i Jesosy tia nofo tia ozy Paoly le tovizantsika amin'ny biby fa le tovizantsika amin'Andriamanitra dia ara-panahy ary eo amin'ny fahateram-baovao tsika no misitraka n'izay fananganana ara-panahy zay amin'ny alalan'ny fandraisantsika an'i Jesosy Andriamanitra dia manao zavatra tsara mihoatra hatrany izy eva tsara rehefa mijery ianao mijery ny tarehan'ny lehilahy sy vehivavy dia nareo ve tsy mahita fa matetika ny vehivavy tsara tarehy no ny lehilahy ianao zao rehefa mijery ataontsika hoe miaraka zao zay sy mama dia mama matota foana fa za ohatra tsy dia alleloja vehivavy zany ohatra ny tsara noho ny lehilahy satria vehivavy no natao farany zay zavatra atao farany zany dia tsara foana le tepoly aorinany ty tepoly ty dia tsara lavitra no ty tranolay ty ny fahafenoan'ny fanahy ao anatinao dia tsara lavitra no nateto an'i Jesosy indray ary amin'ny fahafenoan'ny fanahy amin'ny andro farany dia mbola tsara indray no tamin'ny andro Pentekosta nandraisan'ny mpianatra azy ary ty tany ty dia mbola tsinitsinina raha oharina amin'ny Jerosalema vaovao indray ndao no itiatanina mafy eo an'Andriamanitra noho izany Andriamanitra manomana ny tsara lavitra ho antsika azakivy ianao tenena akaikinao azakivy ianao hoe ninninona zavatra lalovany eto an-tany hoe tsy fanaperana zany Jesosy hoe efa nanomana tsara lavitra ho antsika halleloja ty fiainana eto an-tany ty fiainana amin'ny ampahany ty fa tsy fiainana mandrakizay aza miasa saina ianao hoe ho voatary tsy voatamy ty taony ty isokatra io lalana io amin'ny anaran'i Jesosy hikarakara amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aza miasa saina amin'izay tsy navelan'Andriamanitra esana ho saina fa miasa saina amin'izay zavatra tiany esana ho saina ny amin'ny fijoroanao ara-panahy sy fandehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra bebe kokoa Jesosy efa nanaiky ho faty izy efa nanaiky izy nijoro mandrakariva eo amin'izany toerana zany mba hahafatsika misitraka ny tsara lavitra avy aminy ny fotoany Jesosy teto an-tany tonga ny romanina ny setrasetra taminy ozy izy tamin'ny Pilato raha zao izy izy aniraka anjely anankiray ndraiko dia tsisy taveleto nareo naraira tsy niantso ny anjely akory hoe avia riato kely reto fa nanaiky izy navelany ta satria nahoana misy zavatra tsara lavitra miandry azy efa hita ny eo ankavanany indray efa tany an-danitra izy nahafantatra hoe zao ny zavatra tsara indrindra miandry azy rehefa miala eto an-tany izy ka ny problemanao tsy tena mahazo antoka loatra ianao ny fiainan-danitra raha vao tsy mipetraka aloha fa baraingo ny mandrakizay dia tsy ho tsara fanolorana tena mandrakizay ianao satria heverinao hoe fanaperana ny tany kristianina sary vongana ianao
fa tsy manam-panantenana fiainanao avy. Raha tiatsika ny aina fiainana mandrakizay dia hitanao fiainao ny olona faran'izay tsara fanandry eto ambonin'ny tany. Ny antony honeny ianao mijery ny olona rehetrarehetra fa maninona ry izy dia tena tia tany tia foana ny teny fikirany mafy. Ndre inona reny ataoko mba hampandresy azy Andriamanitra raha misy mijoro ka mandany Jesosy dia marary ny ainao. Ahoana ny fomba Jesosy hamerenana ny olona io anao fa mbola misalasala izy nefa misy fiainana tsara lavitra aorianan'izao. Ro mahita andry Paoly zany ianao ohatry ny adala amin'ny filazantsara zany. Kristy mahato antsika eo indray Paoly aloha manjinja eo na ity analakely na iza na izy satria teren'le fiainana ho avy izy tian'le olona ho ao amin'ny fiainana satroko aza andeha ho any aingana satria tsy antoka ery ny aina amin'izany fiainana zany. Ho an'izay olona nampanandramana an'izany tonga dia matsapa hoe lanjany fisiany zany eo amin'ny fiainana. Mila ny Jesosy ianao. Aza velo ho faty ao amboaka toy ny jentilisa ianao fa mety teza ho ateraky indray mba ahafahanao misitraka ilay fiainana tsara lavitra tian'Andriamanitra hitondrananao. Sazany rehefa teraka tsy maintsy kapohana aloha hitomany zay vao hita hoe velona. Noho izany ny teny manitsy ianao io tsy teny tokony hanafotoananao fa teny tokony hataitranao mba ahafahanao miaina fiainana tsara lavitra. Misy ny fiainana mandrakizay, misy ny elo fampahoriana mandrakizay. Misafidiany ianao. Aza manao fanoloran-tena feno sinema fotsiny. Hitan'ny olona hoe ohatry mirotoroto be, ohatry manompo be, ohatry manao zavatra be, nefa ny ao anatinao tsy any mihitsiny. Tadio fa ny olona tsiray avy, tsisy olona afaka ny ampatsiaro anao ohatry zany. Fa raha ianao tsy hijoro amin'izany dia mamita teny ianao. Ianao ihany no voan'ilay izy. Tsy ny olona koa fa ianao ihany. Noho izany mila miaintsika amin'ny tenin'Andriamanitra, mila mijoro sy miambina tsara tsika, mila mametraka tsika ny lanjan'ny fahamasina sy ny fiainam-pahamarinana ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ilayntsika eto ambonin'ny tany. Maritra tsara tsika eo ampamakina ny teny sy fiainam-bavaka mandra-piverin' Jesosy hampakatra atsika. Ary roty amin'ny tsara ny fiainanao, ny ratsy zao fiainan'izao. Pasambatra izay manana an' Jesosy fa izy no atao hoe manana n'ilay andriny fiadanana mitaridalana azy. Noho izany teniny ety tany ianao dia tahina Andriamanitra. Mahita anao ao anatin'izany teny zany irosony fiainana tsara ho voninahitry Jesosy. Ndao tsika ety tanana mafy be ho an'Andriamanitra ao anatin'izany sady ianao fanatitra ny ianao filazana foy Alleluia. Amen. Alleluia. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Ndao may voninahitra mifanatitra ny may voninahitra an'Andriamanitra tsika mifanatitra. Ataovy ao anatin'iny boksiny na izay rehetra atolotra ho an'Andriamanitra na ny fahafolo-karena na sakrifisy na izay fanatitra hoentinao amin'ity androandro ity. Programantsika amin'ity herinandro ho avy ity dia tahaka an'izao. Raha pitsy ho fotoanantsika dia tsy eto fa etsy amin'ny SOPU ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 8 fa tsy amin'ny 7 tahaka ny mahazatra antsika. Amin'ny 8 fotoanantsika izany raha pitsy etsy amin'ny SOPU ny fotoanany fandraisana iarahantsika indray amin'ny tompo amin'izay fotoana raha pitsy izay. Ny amin'ny herinandro manaraka dia tsisy miova latsinainy ny talata ny larobia etsy amin'ny SOPU ihany tsika isaky ny maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany ny sekoly latsinainy sekoly ny famahana olana ny talata sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahipana sy ny fanambiana toetra ny tokantrano anasanantsika ireo fotoanareo amin'ny herinandro avy io. Ankoatran'izay efa nambara tamintsika tety any manana programantsika amin'ny krismasy mahagaga tsy tahaka ny fotoanantsika mahazatra tahaka ny isa-taona fa fotoana miavaka ny fotoanan'ny krismasy amin'ity fotoana ity amin'ny sabotsy herin'ny rapitsy io fotoana io 23 décembre dia anasanantsika rehetra efa misy invitation nefa hitantsika any izy eny amin'ny espace oasis any Ambohimanambola ny tanterahany io fotoana io manomboka amin'ny 7 maraina ka hampatonga ny amin'ny 4 rivano any dia tsika rehetra no asaina raha ohatra ianao ka haka ny invitation any amin'ny pasteur Vilolona manao réservation zany tsika entiko io pasteur Vilolona io dia any ianao manao réservation dia mba engaviko atsika raha mety aza miandry amin'ny herin'ny androany vao manao invitation tsy haiko raha azonareo tiako ambara fa tsy mora ny karakara sakafon'olona ohatra hoe 300 zany dia androany ianao vao hoe miampy olona folo le rapitso tantara be eo amin'ny mpanao sakafo zany fa zay mahatonga hiteny alefasomelo le réservation anao efa nambara tamintsika any 60 000 ariary ny olo dehibe dia raha ny ankizy 50 000 ariary
dia nyzao dia efa ataoviny réservation a dia mba hahafahana mamaritra melokoa ny isatsika zay ho avy ihany fotoana fety be ho atsika rehetrarehetra io akoatra ny resaka sakafo a fotoana tena spectacle rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra izany fotoana amin'ny krismasy mahagaga izany dia tain'Andriamanitra ianao va dia izay ny fotoanantsika akoatra n'izay a ny zoma zany tsika mbola eto 22 décembre amin'ny herin'ny androany a amin'ny 4 ihany ny fotoana fa ny sabotsy zany tsy eto ntsony fa any ambomanambola le fotoana dia izay ny programantsika amin'ny herinandro avy io a akoatra n'izay a ny farany taona dia anasanantsika rehetra amin'ny tapabolany androany moa zany raha tsy diso ay 31 lahady zoma 29 a etotsika sabotsy 30 a etotsika alahady 31 eto ihanytsika fa ny ora fotsiny a le lahady 31 décembre zany a manomboka amin'ny 4 ora ariva ka hatramin'ny 9 dia efa hitantsika ihany koa ny fanasana any a fotoam-pisaorana an'Andriamanitra manokana io fotoana io a dia anasanantsika zany hoe ohatra n'izao fotoana izao ihany zany a fa alahady ariva amin'ny 4 ora tolakandro io fotoana io dia itsika rehetra no asaina ao anatin'izany a miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a ny amin'ity taona ity ary hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataony tain'Andriamanitra tsika rehetra manasanao hitsangana re aijiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitrytsika makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fahasoavanao a ny amin'ny fitahiana sy ny fanambinanao ny tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra amin'ity fotoana ity satria anao ny teny aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo andreko ary amin'ity fotoana ity amin'ny fona manontolona ny loranay eo anatrehanao ianao ny tahany tsirairay avy tsarovany tsirairay izay rehetra nanolotra ny ampahafolo-karena sakrifisy ny fanatitra tamin'ity androanoan'ity a mba ho ankasitrahana eo masonao zany tahaka le fanatitra nentiny abela izay nankasitrahanao dia mba ho ankasitrahanao koa ny tsirairay misaotra Andriamanitra ao ny amin'ny fahasoavanao ampio izay amin'ny fijoroany amin'ny sitraponao indrindraindrindra amin'ny firehetana amin'ny fiaretana ambara-piverinao ka tsy iovaovanay makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra honao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy tsika voninahitra Andriamanitra ia fantatsika moa zany a fa anao zavatry alohan'ny amarantsika fotoana zany misy vaovao dao tia tanina mafy eo an'Andriamanitra anao klipa taty vero ranayfson ekipatsika eto izy a piakoaka eto amin'ny asafanom-pony izy a dia fantatrareo angamba fa zao lehilahy orinako zao ny atao hoe raha chef fortuna tiaka mafy be ao an'Andriamanitra ny amin'ny filazana zay hoentiny sotra topoka ny fitenenana hitana very zany e vadiko anao klipy hitanao moa fa volany klipy zao tatoato dia anao klipy dia mangataka fiarah-miasa amintsika zay afaka fa ohatrany hoe anao tournage for live kely amin'ny talata ny anankiray fa zay moa zany disponible le trano ny anankiray tsy tadidiko fa le talata zany ny akaiky indrindra dia misy anankiroa le izy ny ray mendrika indrindra anao le hira efa itsika ihany ngambany dia ny anankiray misy an'le hoe saotra Jesosy noho ny rahanao iny tsara be zay hira izay a matafiditra tsara mihitsy fa tongava dia raha isoratra anarana zany dia anoraty eo amin'ny pagen'ny verana efson zay ny pageny na raha tsy aminy na pageny tsotra fotsiny dia alaminay eo le izy dia ampidirina anaty groupe nareo dia tsika rehetra dia atao le izy le jerena le fotoana le amin'ny talata zay talata maraina le izy vo maraina sotra tompoko tainy Jesosy daholo izay afaka zay tsy afaka koa zay tsy manao Facebook dia manatona anako sotra le izy moa zany a tsika mahay an'le hira dia mba tsika ihany koa mba hirariana zany ho ao anatin'le izy satria raha ohatra ka manao mendrika indrindra olona tsy mahafantatra an'le hira ny eo fa ohatran'le tamin'ny anybodikely koa
dia ohatr'izay mihitsy le zavatra hoatondritra hoe ilana olona mba manaraka n'le hira miaraka miverona na ifisondao itetanina mafy be ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana kely vetivety dia rehefa venareo hitsangana alohan'ny tsodrano. Misy vavolombelona anankiray ho présenté ny pasteur Yoby amintsika. Andao tsika itetanina mafy be ho an'Andriamanitra mikasika momba ny fanasitrana an'Andriamanitra azy tamin'ny fomba mahagaga le izy. Alleluia. Miarabantsika ato tokantrano tahin Jesosy daholo dia manana fiadanany tompo amintsika tsirairay aby. Ampanetretena lehibe ny joroko eto fifaliana ho ako satria zavatra tsara be nataon'Andriamanitra teo amiko. Dia nisy lesona naraisiko le izy dia mino fa mba handray anao fa ho zaraiko aminao le izy. 7 taona 8 taona lasa. Nomen'Andriamanitra tombontsoa moa tamin'izany nanaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra nanao ny asan'Andriamanitra. Dia tany mpanaovana asa tany narary ny nify. Le asa nefa androandro 3 andro. Dia somary sahiran-tsaina kely atao anatin'ilay izy tsy te hinam-panafody. Dia niteny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany ny farany hoe marary ny nify koa. Dia nahazo fametrahan-tanana tamin'izay dia vavaka. Ho an'i Jesosy ny voninahitra sitrana le izy. 7 taona taty aoriana tsy nietsika. Za tsy nanala le izy tsy namonina fa mbola ao le izy. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Raha izay. Faharoa manarakarak'izay ray volana sy tapany teo zay. Ray volana sy tapany teo ohatran'ireko hoe mangididy ny masoko. Dia za mieritreritra hoe misy vovoka tafiditra tany. Dia manana tendance hisikotra an'ilay maso ohatran'izao. Dia tsy mety miala lefa le izy gaga tsy mety miala le izy. Jereko misy manao dosy ao an-trano sasako le izy jereko misy vaingan-drano misy vaingana kely ohatrany hoe rano votsy zany eo anatin'le retinina. Dia taitra be ako. Dia hoe Jesosy ahoana ity? Dia tapaka ny hevitra hoe tsy maintsy hanatona klinika moa zany. Dia teo akaikinay teo nisy klinika. Dia lasa niezakazaka tao amin'ny klinika. Dia nijeren'ny dokotera. Dia nomeny dokotera inona ny anaran'ity rano ity? Kolira. Saotra tompoko. Kolira. Dia nomeny fanafody. Dia ny dokotera miteny hoe herinandro ozy izy dia verina aty amiko ianao manao contrôle fa sitrany io mieny io. Dia nandeha ny herinandro nohanina ny fanafody nataony kolira. Narahana ny direktiva ny dokotera tsisy fiovana. Tonga amin'ny fotoana hiverenana tany amin'ny klinika dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra ako. Pastera, ahoana ity masoko ty mba ho eto mambavaka fa somary misy fivotosana ao anatiny. Dia ohatrany mampatahotra ihany le izy dia latsaka teny ambava ny mpanompon'Andriamanitra moa ny teny hoe ataony Jesosy manjavony io izy. Dia naraisiko tamin'ny amenina le izy. Le amenina aloha tsy tsarako velatsiho tonga dia tsoroko aminareto hoe tena ambany ny finoko tao anatin'le izy. Tsy hoe tsy nanam-pinoana fa ambany ny finoko. Dia niverina tao amin'ilay dokotera dia ozy izy le dokotera hoe zao raha milaroby ozy izy ianao miverina aty. Dia rehefa miverina aty ianao dia ndray andro mialoha ianao maka rendez-vous. Dia za moa tsy sanany tany firy fa tonga dia eny ary tompoko fa atao inona moa masoko diovina fotsiny izy. Dia nionina tamin'izay moa dia lasa nivoaka verina tao amin'ny akeo. Dia tao amin'ny akeo za nanontany an'le akeo tao hoe fa hono tompoko atao inona ny masoko? Dia atao biopsie ozy izy. Dia ahoana ho ilay biopsie? Dia ohatran'ny tanany fotsiny ny ataony ohatr'izao. Ohatrany hoe sokirina zany dia tsy haiko ho diovina. Dia rehefa nijereko tamin'ny internet ilay izy tonga tany an-trano hoe atao inona zany biopsie zany. Aila izy ho avoaka dia ho kikisany eo zany dia mety izay ny hanadiovany azy io ohatra tsy haiko. Fa natahotra tamin'izay. Dia nanontany an'le akeo hoe ohatrinona manao azy dia lafolafo ozy izy. Oka aloha ary aho. Anangom-bola kely dia verina ho ary efa tapa-kevitra. Zay zany nataoko. Dia eny izy fandray andro ianao tsy maintsy maka rendez-vous. Dokotera zany niteny hoe ajanona ny fanafody. Fa maraina ianao miditra dia voaka mody ianao ny hariva. Dia ny zavatra nisy moa tao anatin'izay sofa tsy nisy fafana tetỳ an-tanako. Tsy nisy fafana tetỳ an-tanako nandeha ny fotoana jereko le izy voninahitra ho an'i Jesosy ny ena.
Alleloia, ho azy ny voninahitra tsy ohatry olona izy fa nadio tsara. Dia izao zavatra anankiroa raisiko tamin'ilay izy. Ilay voalohany a, ny vavaka pasteur dia nametra tanana tamin'izany fotoana izany. Fa izany eritreritra hoe le miracle mba handray miracle koa ohatra le any amin'ny rallye de miracle reny hoe tonga dia instantané eo tonga dia sitrana dia afaka. Fa or nefa le aretinify a 3 andro ilay izy, mivoto ilay izy dia 3 andro vao afaka. Fa 7 taona 7 taona taty aoriana tsy nietsika intsony nefa mbola ao ilay izy. Tsy nikitihana, tsy natao inona. Alleloia. Dia faharoa manarakarak'izay koa ny atao amin'ny dokotera ny atao amin'ny ophtalmologue. Tsy nisy fahafahana ako dia ny zavatra naraisiko tao anatin'ilay izy dia nahatsiaro an'i Jesosy ny teny ako. Nahatsiaro an'i Jesosy ny teny Marka 5:25 izy izay. Marka 5:25 azafady tsy Marka 5:25 fa Matteo 17:20. Le hoe raha misy finoana ao na kely aza dia mety io. Ka ilay izy tsy niankina amin'ny habean'ny finoako ilay izy. Alleloia. Nisy zavatra naraisiko anankiroa tao anatin'ilay izy. Dia ny anankiray ilay vehivavy mpitondra tena anankiray nitsidrana rary nandritra 12 taona izay nandaniny fananana. Fa raha mbola nisy vola izany teo am-pelantanany mety tsy nitodika tany amin'i Jesosy izy. Fa nandaniny fananana iray manontolo sy ny hery ny tsabo tena dia tsy nisitraka an'ilay fahasoavana. Ho an'i Jesosy ny voninahitra izay nitsoroko fahavolombelona tompoko. Alleloia. Manao fahagagana Andriamanitra. Hitanareo ilay izy tsy misy resaka hoe finoana manahoana. Ohatra ny azoko ery ilay hoe hitanareo misy zavatra mitranga dia nandray ohatra ny misy fotoana izany misy fotoana tsika rehefa miteny hoe sitranon Jesosy izany amavano ny pastera fotsiny. Ohatr'izany fa Andriamanitra tena vitan'Andriamanitra miasa ambadik'ilay fanamahivanana ilay problème. Zao ianao kely fa ny Andriamanitra ngeza be. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'i Jesosy. Tsangany amin'ny toerana misy ianao vaofainy amin'ny lanitra ny tanana dia ndao tsika hisotra ny tompo. Raha eo averina eny aminao ny voninahitra. Mety misy zavatra natenana ianao mbola tsy tanteraka mandraka androany. Tsy maninona izany fa tsy ampiovan'ny finoanay satria fantatray fa tsy zavatra hita maso no hamaritra ny zavatra hitranga raha-pitso. Fa ianao mahafantatra amin'ny farany hatramin'ny voalohany. Ianao mametraka ao anatin'ny fonay fanantenana fa ianao tsy mba manary anay izany. Ary matoa izay mino manantenanao dia mahatoky izay fa ao aminao ny fiafaranay rehetra. Vavaka amin'izao fotoana izao Jesosy, ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanafaka, ianao ilay mpamaha olana koa, ianao ilay mpanangana, ianao ilay mpamboatra ny faravaela, ianao ilay manomana anay ho amin'ny fitafiana tsy fahalovana raha oharina amin'ity mety loha ity. Mbola eto an-tany misy anay Jesosy, mila fanampiana avy aminao izay tsirairay avy reto. Vavaka ao amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny kasika ny fiainanao. Izy anie nafaka anao. Izy anie naisitra ireo tontolo sy vesatra rehetra mbola mety mangeja sy mitady hamatotra anao eo amin'ny nofo ka tsy hanananao tena hoe liberté na fahafahana tanteraka iaina ny sitrapony. Amin'ny alalan'ny fanahy masina anovany ao anatinao izy amin'ilay toe-panahy fahatsara-panahy voazatoetra. Tsy ho voakasiky ny zavatra hita maso izany ianao. Ninona hita masonao dia tsy hanovany fahatsarana ao anatinao izany. Tsisy fialonana tsony ao anatinao, tsisy fahakalana tsony ao anatinao, tsisy fahangidiana tsony ao anatinao, tsisy fahasiahana tsony ao anatinao, tsisy fahatezerana tsony ao anatinao. Ny ao anatinao fitiavana, fandeferana, fanetretena, faharim-po, fandeferana, feno vokatry ny fanahy ao anatinao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa tanteraka amin'ny fanasitrana ny fanahinao, ho sitran'Andriamanitra koa ny ambiny rehetra. Ninona fivotosana rehetra androany, raiso ny fanasitranana ao izany. Mandraisa fanasitranana avy amin'izay fivotosana, fery anaty, fery ivelany. Ireo karazana fanaintainana rehetra eo amin'ny vatanao, ny ao anatinao ao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona vesatra ao anatin'ny fo, alahelo, ratra-po, esorina ianao, tsy ao anatiny izany. Tamin'ny herin'i Jesosy dia niteny hoe misy olona nisitraniny tamin'ny ratra-po. Androany mino efa natanteraka eo ny fiainanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa izay zavatra tsy mety nisokatra hatramin'izay. Raha varavarana fahagola nandehananao fa nikatona
idiry miaraka mimpanjaka amin'ny voninahitra io fa tsy maintsy misokatra amin'izay. Dikany hoe fahagola efa misy an'ireny tranokaly ireny, ohatry ny haolobe zany, ohatry ny hoe tsisy sokatra tsony zany, fa manana fanantenana, fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga. Tsy fotoana sy andro na ora no hamaritra n'ilay alfa sy omega, tsy hanao izay tiany atao eo amin'ny fiainany zanany. Tononoko amin'ny fiainanao fampahitana fity, tononoko amin'ny fiainanao varavarana misokatra, tononoko amin'ny fiainanao lalana mbola tsy nisy nanitsaka fa ianao no anokafan'Andriamanitra azy. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ilay Andriamanitra ny zava-baovao anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Ninona zavatra namtenainao n'Andriamanitra ohatry mbola tsy nitrangy zany hatramin'izay, ohatry misy varavarana sy profesia miteny hoe akaiky nefa ohatry ny lavitra indray mifainonao azy. Tia ny vaovao mafalo anao androany arivo, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra nafaingana fa tsy ahela ny teny fikasana anao, ary Andriamanitra amorona zava-baovao tsy noho ianao ihany fa noho ny amin'ny teny izay lazainy taminao. Ambarako sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitrananao amin'ny lafiny rehetra, fanasitranana amin'ny fiainatokantranonao, fanasitranana ny relationareo mivady, fanasitranana amin'ny fiainam-piankonao sy fifandraisanao amin'ny zanakao, fanasitranana ihany koa izay mety ho asa mandraharahanao, fanasitranana ny antsi-piainanao. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tononoko ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra momam-ponao, anome fifalinanao, anome fitsarana, anome firaviravonanao, satria anam-pahefana anapaka ao anatinao ny lanja amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fiainana ho avy mihoatra no ty lalovanao ity. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa manoatra no mpandresy ianao, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa manoatra lavitra no izay mety ho mpandresy rehetra fantatrao ianao. Tononoko ary amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka nyity toeranyity ianao miaraka amin'ny fahafenoan'ny fanantenana ao am-ponao fa mombanao Andriamanitra. Hoy Jesosy, indro zaho ombanao mandrakariva mba-ra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amen. Veloma tompoko, azadiny fotoanantsika supérieur akitso maraina dia samy ho tain'Andriamanitra ilazao ny namana sy ny havana matsakaiza rehetra. Sara tompoko. Fa engaviana ny rahalahy rehetra